tafaraka isika tokolasy tompivavy amin'izao maraina izao alaribia 7 septambra 2024 manantitra ny arabo ambam-pirarinjo ho antsika menakavo na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny Rahamasina amin'izao miara-manonja izao miara-manonja MBS Radio Mada ka dia ao anatin'ny hafaliana no iarahantsika ao anatin' ity fandarana ity. Akoatran'izay dia tsy azo adinoana ny fisaorana alaina ary satria raha tsy izy raha tsy ny fitahiny dia tsy afaka hiaraka eto tsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany araba fao be no ataotsika araba ny manjaka miadana tsy misy anavahana fa tsy dia samy mahazo ny lafivalo hatrany andafindrika rehetrarehetra any. Isaorana ihany koa ireo teknisianina marobe izay miara-mifarimbona amintsika amin'ny fanatotsanany ity fandaran'ity na ny atao amin'ny fohy be zany misy moa ny antsona hoe bas fréquence dia misy ny hoe haute fréquence dia miara-farimbona izy ireo dia eo ihany koa ny teknisianina any amin'ny faritra rehetrarehetra any manerana ny nosy izay manao ny ain-tsy ho zavatra tokoa amin'ny fikarakarana isatsokajiny izany anatsarana ny fahafahatsika mandray ny miara-manonja MBS Radio Mada raisinao moa zany fandaran'izany amin'ny alalan'ny MBS fahitalavitra amin'ny alalan'ny MBS radio amin'ny alalan'ny Radio Mada amin'ny alalan'ny YouTube eo ihany koa ny Facebook tsy maintsy averimberina zay satria samy manana ny fomba andraisan'ny fandarana isika mianakavy. Ahoana no fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity toy ny mazatra eo ny famakafakana ny toe-javatra izay miseho eto amin'ny firenena izay toe-javatra moa miatraika any amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny fiainantsika malagasy fakafakaitsika reny dia eo ny mpanao famakafakana izany ny pisehatra eto amin'ny fandarana andre matombo tarson alleloia zao fa tonga eto fa hiditra eo izy afaka minitra vitsy mbola ho avy eo ny namana fanirira zafy manatany sy ny pisehatra hafa arakaraka ny fotoana eo izany. Ity fandaran'ity dia maharitra eo amin'ny ora 2 sy sasany eo zany hoe raha manomboka izy zany zao dia any amin'ny tatao-vonana amin'ny 12 any no mifarana ka ao anatin'izay no ivoizantsika ny lafikevitra maro samihafa andiniantsika ihany koa ny toe-javatra izay mitranga zay no hoe la tokolasy sy tompivavy fa hidirantsika amin'ny lalina izany ny lohahevitra izay aresana miainga amin'ny zava-misy moa zany. Ny tsara ho mariana aloha dia ny hoe miarahany rehetra manaiky na ahoana aloha zany dia tsy maintsy ho avy ny fifidianana filoha-pirenena zany no resahantsika amin'izay resak'izay na ahoana dia tsy maintsy miafarany amin'ny fifidianana ny raharaha satria zany zao raha ny fotoam-piasan'ny filoha-pirenena ankehitriny dia eo amin'ny herintaona mahery eo sisa dia ho tapitra izay fepitaona izay hiasany izay dia manoloana zany toe-javatra zany dia hita ny fisehon-javatra etseroa hoaniny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao aloha dia fa tsapa fa miezaka ary zareo miezaka arak'izay tratra miezaka ny miseho etseroa miezaka ny hoe manao fanazavana etseroa miseho amin'ny resaka fantokafana ny zavatra izay vita fantokafatena ao anatin'ny raharaha eto Madagasikara dia ao anatin'izay ihany koa miezaka manazava amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fomba rehetra eo ampelantanany inona moa no hazavainy eo ny hazavainy dia hoe tena mandroso mihitsy ny firenena tena manao zay azo atao mihitsy amin'ny fahatsaram-piainana ho an'ny malagasy ny fitondrana hitanareo reny ny fotodrafitrasa zay atokanana tena arak'izay nieritreretina ny resultat amin'izao fotoana izao eo amin'ny hoe fampandrosoana ka amin'ny volana oktobra dia misy ny karazana antsona hoe feuille de route eo amin'ny anatanterahany fitondrana zany anatanterahana ny IEM le hoe initiative pour l'émergence
izany iny zany ny fomba filazandrano azy le hoe UEM zany hoe le PUM zany dia hoe plan le izy dia hoe ho tanterahana zany ka ny malagasy ao anatin'izany na PUM io na UEM izy tsy mihinan-kanina izy aloha am'izao fotoana zao tsy misy fandripahalemana izy aloha am'izao fotoana zao fa hoe ataony tetika ataony fandaminana isan-karazany zay vo ho tanterahana eritaona sy tapany mialohan'ny fiafarany ny fotoam-piasany ny filoha-pirenena no mivoaka izany de hoe amin'ny oktobra faraparan'ny oktobra eo izay no anehoana an'izany de ho tanterahany io ho tanterahany fa inona no natao nandritra ny efa taona izao fa zay vao hoe ho tanterahana l izy nefa tamin'ny voalohany tsy zany no nytenena fa efa ao ny vola efa milamime zao sinisia sinsisy zany no fampanantenana eritaona sy tapany alohan'ny fiafarany fotoana iasan'ny filoha dia mbola zany resaka hoe PUM izany no resaka hoe mbola ho atao hoe sinsisy fangatsy efa misy vola fangatsy efa natao le izy satria zany no fampanantenana tamin'ireny propagande reny hoe anao an'ity anao an'ity anao an'ity nefa tsy arak'izay ny zava-misy zany dia mandeha any le fotoana mandeha any ny ato amin'ny fanoerana ary tsy mifanoerana ihany fa nisehatra iafaka any koa hatrany amin'ny fiangonana de milaza hoe tsy mety izao fiainam-bahoaka izao maty etsika famonon'olona amin'ny fomba feno abibiny etsika tsy fandripahalemana ka ny zaza tsy mianatra ka ny vola tsy misy ka korotana amin'ny endriny maro ny eto amin'ny firenena so tsika mieritreritra hoe tsy ohatran'ireny tany Sri Lanka reny de hoe milamina misy tsy filaminana eto tsy fandripahalemana tsy fandripahalemana zay fotsiny ohatra ny eo amin'ny resaka sosialy matony manjaka ny asan-dahalo fa iza ny manao dalo de le olo-pirenena ihany zanam-bahoaka ny manao dalo zanako ny malagasy ny manao dalo fa maninona izy ny manao dalo aiza zany ny fanabeazana anio fanabeazana ahoana ny fomba idirany an-tsekoly miditra an-tsekoly izy avy eo tsy hisy asa de tsy maintsy manjaka am'izay ny asan-demony de manao ny tsy fanao de mipiraitanindrazana ihany no aripaka mangalatra de manao an'zao ny any ambanivohatra ny any amin'ny faritra manjaka ny asan-dalo zao ny any amin'ny faritry mena be taraina miakatra ty mihitsy ny olona mitaraina manantonaino manjary hoe maty zay amin'ny asan-dalo 50 lahatra any amin'ny 20 lahy tonga de manafika miaraka amin'ny fitaovam-piadiana am'izao fotoana zao zany ianao tsy mbola hoe PUM UEM mbola ho atao ny olona tsy maty ny any Kongo reny ny tany akazo be reny zao ny any faritry mena be zany tsy vaovao fa efa fiainana isan'andro tetikasa de raha hoe mahavita hoe tetikasa anankiray ohatra hoe foto-dravitra azy de iny aloha no isehoana etseroa zay ny zavatra misy de ianao zany mbola mampanantena foana nefa le olona tsy efa tena hoe misaka ny tserany ena de eo zany lay fiainam-bahoaka eo anyelanelany eo ny mpitondra fanjakana atao ambadika ato milaza mipasoka foana hoe mety tena mety nataonay tsisy navita afa-tsy zahay fa ny tany aloha tao anatin'ny 80 taona tsisy navita ohatranay nefa rehefa jeronao le izy ohatrantsy zany de veriny-tsika ato am'le resaka hoe fifidianana na hoe lanao aingana tsy maintsy isy ny fifidianana filoha-pirenena saingy zao ahoana le fomba rehetra ahafahana manatanteraka ao anatin'ny teny anankiray fotsiny no tenentsika fahamarinana ao anatin'ny fahamarinana izany fifidianana izany zao mantsy io zany tsy vita ny tenenina fotsiny anao fifidianana fa misy kipitsopitsony be deaibe ao anatin'le izy ary zay kipitsopitsony zay no efa nahitana lesoka be deaibe tamin'ny teo aloha rehefa nanao fianianana ny Iandry Rajoelina rehefa lany hoe filoha zany didi-pitsarana mantsy ny avoakan'ny ACC hoe Iandry Rajoelina zany no lany président Marc Ravalomanana faharoa président Hery Rajaonary Mampianina no fahatelo
de nisy faefatra nisy fahadimy nanaraka tao de de eny ary de nandeha ny fotoana nandeha fotoana fa efa hoe ao amperinasa zany ny filoam-pirenena zay lany mitantana ny firenena am'izao fotoana zao mipotra avany ilay resaka hoe doublon izay olona ambony tao amin'ny seni ihany no ny teny an'lizy fa tsy hoe olotsotra tsy hoe mpanao gazety na hoe mpanao politika na hoe inona fa olona ambony filoalefitra ny seni tam'zany seni tam'zany no ny teny hoe misy doublon ne iny zavatra iny amin'ny resaka lisy mpifidianana sy ny sisa zany nisy doublon ary olona matapitrisany no concerné tao anatin'le izy zay le izy zay tahoarinan'zay zany de niandra ny rehetrarehetra raha ny lojika zany na hoe efa nivoaka arany hoe didi-pitsarana zany milaza hoe ranona no filoam-pirenena lany zao ny vatona azony zao ny isanjato azony ranona no mitana larana faharoa zao ny vato azony zao ny isanjato azony fa mipotra avany le resaka hoe nisy doublon ny zavatra iny tokony nisy ankety zany hoe nisokatra indray hoe ahoany zany satria fahamarinana no tadiavina fa tsy hoe efa vita any iny de any efa vita any iny de any nefa ny olona ambony tao amin'ny seni tao zay tsy olon'olom-pona fa vice président no ny teny nanatsikafina aiza moa no ahitan'ny vahoaka malagasy andavanandro zay zavatra ao amin'ny seni ao tam'zany tsy sarotra ny ahitan'zay lafa nikipitsipitsiny sy teknika sy ny resaka ao zany fa olona tao no ny tenen'le izy hoe misy resaka doublon io de raha lojika zany de hoe tokony nisy misokatra ny fanadiadina hoe ahoana ny momba an'zany ahoana ny momba an'zany fa tsy nahenontsika fa de nandeha de tany de nalaminamantany de tsisy nalala ny toy any fotsiny fa hoe nisy doublon le teny hoe doublon ny lasa nalaza atram'izao fa le doublon zany tsy hoe tsy tokony hoe tenenina fotsiny fa misy suite logika le izy ray zay fa talohan'ny famoahana ny fifidianana valim-pifidianana tamin'ny fifidianana filoam-pirenena farany teo ihany ko de nisy fitorinany hoe raha ny teo anivon'ny tiako madagasikara zao de nanao fitorina hoe reto ny zavatra hitanay fa tsy nanara-dalàna miaraka amin'ny pirofo ary tsy hoe olon'olom-paona no nandrafitra n'le fitorina raha natao ny tiako madagasikara tamin'izany fotoana zany fa misy avocat ao misy professeur ao olona manao maizy azy daholy fa anjaton'le fitorina dia rehefa anjaton'le fitorina de niandry de tsisy hoe ahoana fa de tsisy vokany fa de hoe Iany Rajoelina no lany zany tamin'iny fifidianana filoam-pirenena zay ny zavatra ny ainatsika zay ny zavatra hitatsika de tsy mahay nininona daholo ve zany ndreo nandrafitra n'le fitorina nataon'ny tika Madagasikara tam'izany fotoana zany tsy mahay nininona daholo ve reo professeur reo tsy mahay nininona daholo ve reo avocat reo tam'izany de tonga de hoe de tany fotsiny akoatr'zay moa de mbola nisy an'ireny le hoe karapanondro osoka ireny tam'le fifidianana filoam-pirenena farany teo nisy karapanondro osoka nisy olona mihitsy tonga teto amin'ny miara-manonja teto amin'ny seza mipetrahany totomota teto no mipetrahan'le olona nijoro vavolombelona izy hoe nampiasaindry zalahy olo-kafa tsy fatanytany ny karapanondrony any aminy fa hoe numéro inona ampiasain'ny olona tany nanana amin'ny pirofo mihitsy de efa nandeha nakarinaka ty fa sy nialamainy anininy eo de nialamaina fa efa zay aloha de fa zay nisy ny karapanondro osoka tam'ireny fotoana ireny ary tadidinay tsara satria nisy fotoana tam'zany fiarahana televisionna maromaro izany tam'ireny resaka fifidianan'ireny tamin'ny atrehana ny deuxième tour moa tam'zay ny deuxième tour de ny candidat tam'zany de hoe Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina reo zany le nanao final de talohan'le final de mandeha ny fandresen-dahatra isan-karazany de tam'zay tao amin'ny Sky One na tery anosy vavaka tery anisany nanao animation mihitsy ny tenanay tam'zany niaraka tamina mpanao gazety maromaro anisan'zany Rufin Rakotomaro reny Rinadia maromaro ny tao de nisy
mitondra fanazavana zany mitondra pirofo de tonga avany fa nirosoherinay hoe tamy sobika mihitsy kara mpifidianana kara-panondro netiny avany de hoe de za moa no tena nanontany azy de inony reto entinao reto de reto ozy reto osoka daholo tam'ireny zany a de nisy kara-panondro be deaibe hita tao ambany tetezany tanjom-bato tam'ireny kara-panondro zany manana lanja zany a manana valeur be zany kara-panondro pirenena zany fa zany no zavatra nisy reny zany nentina hoe nyteneny hoe reto ny pro any ambany tetezany tanjom-bato feno kara-panondro any ny sary any ny reportage zany nefa zavatra nisy zany de reny zany hoe nangonana hoe natao hoe pirofo fa ny alamaina ny alamaina ary mifandrafetana hoe fitaraina ny fitoriana amin'ny tsy hoe mandendefa tany fa misy zavatra arahana zany ka zay ny nakana hoe manapaizana avocat professeur sinsis fa dikan'izay zany de hoe tsy mainininina daholo reo dikan'izay zany a de hoe ohatra nefa zavatra efa vita amin'ny lamindamy madieny meloha ilay atoetra raha ka le malagasy tompoko efa leombonanana ka tsy tia zava-boribory tsony zany ne efa zavatra nisy teto e olona ambony ao am'seny no ny teny nisy doublon iny fifidianana iny efa noentina ny aprofo isan-karazany kara-panondro osoka sinsis hatramin'ny resaka atao amin'ny imprimerie nationale nisy resabe tam'rendratrehtra kara-panondro dia nandeha fotsiny tam'izao zany ilay raharaha de niara-niaina isika menakavy am'izao fotoana zao araka ny tenenina teo hoe na oelana oaingana tsy maintsisy ny fifidianana zany aloha zany zavatra ny efa niseho teo aloha de am'izao fotoana zao misy io ny HCC misy io ny CNI fa akoatran'zany de misy mifanoloana sefopokotany misy ny fanendrena gouvernora izay tsy araka ny lalam-panorenana fa ny chef de région ny tokony eo am'le toerana ary fidina ary tsy chef de région ihany fa misy mpanolotsaina-paritra tsy afaka mandidy de homana ny chef de région zay lany fa ka hatram'izao misy fifidianana filohana chef de région fa tsisy miteny tsy misy miteny ny rafitra zay efa misy efa hoe chef de région no izy ary fidina fa tsy gouvernora zay no voalaza lalam-pandrenana fa tsisy mamorina eo fa tsisy miteny zay zany aloha de efa fantikana lalam-pandrenana zay sefopokotany ato ovana ze manova azy eo de mandeha indray de iny ny fanendrena gouvernora dia mandeha indray akoatrany hoe fanendrena olona isan-karazany amin'ny ataon'ny fahefana mpanatanteraka izany misy alina atsy petrapetraka daholo zany le resaka hoe fanendrena olona sy ny manodidina an'izay dia eo ny rafitra efa misy hoe ny HCC ka io ny HCC io manaraka ny lalàna tsara io ny CNI nefa raha ny tao amin'ny CNI zao fa resa be mihitsy ny fanendrena ny reny olona mpikambany CNI raha ny eninay zao amin'ny fianakavimben'ny mpanao gazety tsisy resaka hoe miady aman'olona mihitsy eto zay tsy manao an'izany hoe iady aman'olona hoe amaolona azy tsia fa am'le fomba nanendrena azy korotana be ny tao anatinay fianakavimben'ny mpanao gazety tao tamin'ny ainga tany amin'ny hoe fifidiana Brown io lafitra ny mpanao gazety ny solotena ny mpanao gazety ao amin'ny CNI sy ny sisa efa gidragidra be dia de nalefa ihany de nitsangana moa reny cellule de crise reny asa zay mbola hotoyany fa reny mbola vary mangatsika satria nisy nalahelo tao nisy tsy hoe tsy nakasitraka n'le fomba natao zany fa de hita hoe natao tonga de hoe tena tsy maintsy atao io nisy pression avarisy de zay tompona andraikitra am'zany samontsarainy ny tatareto zany no efa zava-nisy aloha de inona ny tia natongavana nitsikera am'izay ny avany velany vondrony Europeanina tonga de ny HCC mihitsy no nitsikerainy enjana be ne zany hoe rafitra goavana be eto amin'ny firenena
no kianiny sehatra resam-pirenena asa hoe tsapanao ve ny lanjany zany tsapanao ve ianao manaraka miara-manonja hoe rafitra ao anatina firenena anankiray rafi-pitsarana goavana be gardien ny lalam-panorenana constitution lalàna faratapiny ao anatin'ny firenena no kianiny vondrona eropeana de koropaka to amin'ny ACC de napiantso any mpanao gazety ny teny hoe ahoana moa no anakianana ny ACC eto Madagasikara mbola tsy hoe miasa kory sotrany de tonga de kianinao amin'ny resaka fifidianana io zany hoe tsy azo atokisana sy matony olona manakina de afa nytenena teo hoe manana donné izy ary efa hitany daholo le zavatra ny tantaraina lava be teo efa hitan'ny olona daholo ary ny olona mamatsy vola kianao mandray volany ko ianao mandray volany fa nga zany hoe inona moa le BDB fiara-miasa amin'ny Union Européenne BDB na misy fomba fijery isan-karazany koa reo amin'ny atao hoe vondrona Europeana ino mbola ho resahany eo rehefa avy eo fa tsy zay aloha no atika ho tenenina fa le hoe ny sehatra resam-pirenena efa manakina amin'ny fomba mihaja tsy hoe manao adetsena tsy zany no natao hoe terma diplomatika tompoko fa anjaranao no misaintsaina nisy olo tena banky raisam-pirenena any anatina lapa-panjakana any avoloha no miteny eo amason'ny filoha-pirenena hoe zao no nazo anao tany amin'ny dosy fantatrao hoe nylanjany zany kian'ny olona eo amasom-bahoaka eo hoe tapaka ny jiro de zao ny fandehan'ny rano eto Madagasikara mandeha amin'ny tsy fahalehany sy ny olona manana rano amin'ny robiny any an-trano ray mandoa mora noho le mividy amin'ny bidon le vahoaka malagasy mahantra kely sy sahirana ery amin'ny borne fontaine ery zany ny tenen'ny olona zany tonga de samy masom-bahoaka eo tonga de fanitsy eo de ahonytsika amin'izany matony ny olona miteny de misy dikany eo fa tsy resaka hoe tsy fitiavana ny rana na hoe tsy fitiavana ny rana de zany no zava-misy tamin'ny resaka hoe tontolo-pifidiana de zao ndray hoe anao fitsarana amin'ny tety vohatra mivoaka tany anaty conseil des ministres io anao fitsarana amin'ny tety vohatra jugement supplétif dia hoe anao copie karapanondro hatrany amin'ny telo tapitrisa ny efa nisy tsy fetezana BDB zany aloha tamin'le tontolo-pifidianana farany teo de ity zany hoe karapanondro copie telo tapitrisa de ozy izy ny syndicat ampitsara eto Madagasikara ny SMM hoe oka aloha satria raha vao jugement supplétif zany mantsy resaka fitsarana zany tsy ny gouvernemanta manao an'izany gouvernemanta zany miteny ery amin'ny conseil des ministres fitondrana moa zany misy hoe conseil de gouvernement de misy hoe conseil de ministre conseil de gouvernement ny premier ministre ny lehibe an'izany mitantana azy de conseil des ministres ny filoha-pirenena de hoe voaka tany zany hoe anao fitsarana amin'ny tety vohatra de hoe atra copie karapanondro telo tapitrisa tonga de mailo ny olona hoe tsy vitany hoe mailo fa tonga de mipetraka automatika le tsy fahatokisana hoe inona no ambadika io tsy ny sarambabem-bahoaka aloha no nyteny fa ny syndicat ny mpitsara ny tonga de nyteny hoe oka aloha fa zay tsy te hiditra mele amin'ny zavatra oatra zany satria tonga de resaka tefo maika resaka kimay maika ahoana feno daholo ve ny atao hoe zavatra tokony ho feno misy lafiny teknika io misy an'zao io ary zay tsy te ho enjehan'ny olona amin'io zavatra io ozy ny SMM tamin'ny alalan'ny filohany ozy zay ny tenena zay tsy te ho ratsy amin'io satria maninona zay le fanontania hoe maninona ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara no nakan'izay afanapa-kevitra zay aloha de ho avy eo tsika fa kalma fotsiny aloha tantaomota dia ho avy eo tsika fa tonga de omeko anao fitenenina rehefa avy eo momba zay zany le zavatra anseho tato anatin'ny ataontsika hoe valom-befapolora de ozy mipitazana hoe aisy hoe fitsarana amin'ny tety vohatra resaka hoe copie karapanondro aisy manahirana be zany misy zavatra
ny olona zany tsy te liditra lahatra be fa tonga de vomaina zay hoe tsy misy zavatra ao fifidianana lisy-pifidianana de tonga de tononony olona eny amin'ny fiarahamony resaka lisy-pifidianana io zao de petraka avy hatrany lay tsy fatokisana sy fiahiahina ao anatin'lay toetra raha ko mpitsara mihitsy no miteny hoe oka aloha inona ny dika an'izany misy zavatra efa tsy araka ny tokony ho izy ane izany areto de tsorona fa marina ny teneniny SMM ny syndicat ny mpitsara marina ny teneniny zareo manoloana ny hoe toetra raha manoloana le zava-misy ary zay no nataony zareo hoe oka aloha zay tsy miditra amin'io raso aloha fa izy ty zany tsy hoe tonga de hoe tenenina vany de hoe tonga de atao satria ry zareo man zany no mpanatanteraka ny mpitsara ny mpanatanteraka alay raharaha zany taty efa namay be fa tsy fantatra tsony zay fandehany momba le fifidianana de tonga de raikitra indray ty ary le izy fotoana efa tsy de ela itsony raha ny resaka calendrier maloana ny fifidianana de iny fa miditra tapoka avany ny resaka hoe jugement supplétif tsisy ny teny mihitsy teo hoe ratsy ny manao an'izany tsisy ny teny en'izany fa le contexte le zavatra miseho sy iainan'ny firenena no mahatonga ny teo anivon'ny syndicat mpitsara amteny oka aloha zay somary tsy tonga de miditra amin'ilay izy zay zany no fandehan'le raharaha ka aloatsika misaina tsara manaraka tsara an'le izy fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao hoe zany ony fa diniana tsara le izy fatarina tsara hoe inona ny ao ambadika zany rehetrarehetra izany de io moa zany teo hoe mbola ho alefa ho ampahafatarina PM sy ny sisa ny olona efa nandritra an'izay fotoana lavabe zay no sahirana tompoko ambulance tsy amin'ny AGRA raha tsy vita ny mamany olana ambulance roa ny tao accidenteny ray sisa nefa hôpitaly ngeda be io zany de tsy vita de lasa ny any ivelany no manampy lasa manao tatreraka sisika nefa zany tena fiainatsika manokana mihitsy ane zany AGRA toko ty to hôpitaly mpanjakana edinalina hôpitaly-mbahoaka de tsy resaka ambulance de tsy vita nefa ny zesitiavany ary tamin'ny voalohany ny hoe misy ambulance de asiana ndre soratsoratra eny fanomezan'zao tsy teny lavabe fa miara-mahita ny atao Antananarivo fa raha hôpitaly AGRA zany voalohany taty Afrika tamin'ny andro mifidy Beritsyranana tompoko manana ny maizy azy zany AGRA zany fa ty am 2022 ambulance ray no mandeha roa izy de avy eo accidenté tamin'ny heritaona angamby izy iny le anankiray de ray sisa de lasa miandro fanampiana avy any ivelany ary antany io ny tompona andraikitra ao amin'ny AGRA fa firy isan'andro ny marary eo firy isan'andro miditra ao eninjato de misy le urgent reny ny urgent moa zany urgent reny mila ambulance reny ambulance ray ve avita an'izany na de inona de lasa le olona marary no midemerda tsisy ambulance de mandeha taxi de krikrikrika eraka Antananarivo taxi mitondra marary nefa raha AGRA zany tompoko raha io tena tokony hoe ambulance any amin'ny tsy fiata folo mahery aika folo satria raha eninjato de zay hoe ny olona tena hoe maika be zany no tonga de sahazan'io fa de zany le fiainan'le vaoka malagasy ianao ary nefa hoe PM IEM zao hoe tsy haiko sy M be de be any de miandry foana sa zay ny dikan'ny M hoe miandry PM de M mifarany de IEM de M mifarany de miandry zany de amin'ny oktobra ndray de ho avy zany io faraparan'ny volana oktobra de hitatsika eo ndray nefa ato amin'le fiainam-bahoaka le fiainany isan'andro tsy hita zay vahaolana fa any amin'ny resaka fifidianana no efa mamaika ny sasany fifidianana kanefa ilay sehatra le kianja ilalaovana raha raisitsika am'izay atokavana amin'le fifidianana be da be ny tsy mety ao anatin'lay izy de mahatonga ny maro iteny hoe feonambe pirenena aloha ary soa eto ambony latabatra andiniana azy
de samby tompona andraikitra anitsirairay fa tsy mety tsony itya hoe tena hoe mandeha lala tokany ty hoe ka efa iony eo ka efa misy rafitra zao eo efa misy rafitra zao efa misy rafitra ko maninona be ny tanàna ahoany commune Moramanga mbola tsy manana be ny tanàna voafidy foana hatram'izao ahoana ao anatin'ny efa taona ny fitondrana mbola tsy mahavita manao fifidianana chef de région fa le gouverneur ny teneny hoe vonjo maika ahoana efa firy taona zao de mbola gouverneur tsy voalaza lalam-pandrenana ny ao de avy eo gouverneur manao scandale eto sy eroa de ahoana zany le vahoaka malagasy ve zany inona ny fiheverana azy raha atao le lalam-pandrenana de ajaina araky ny toy ny anak'Andriamaso fa rehefa tsy ajaina inona ny ilana lalam-pandrenana zany inona ary zay no mahatonga an'le hoe tsy maintsy any amin'ny fikaonandoam-pirenena io fampiresah ozy ny FFKM tsy adala akory ny FFKM amin'ny teny zany ray aman-dreny reo ny avany vela amin'ny teny hoe fampiresah aloha matoa ny olona amin'ny teny zany de efa mahatsinjo le atsoatsany no tsinjovan'ny olona hoe hafahafa io raha ohatra ka tsy miditra amin'ny zay le hoe fampiresahana feonambe pirenena izay mirabanao Andriamatoa Motarson alleluia ndao ary satsisy mirabany faniry rina ka mialatsiny miarabany rina faniry mbola miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra any amin'ny sehatra teknika ny fampitana izao fandarana miara-manonjy zao miaraba ireo olona rehetra any ampitan-dranomasina manerana amin'ny Madagasikara ny any ambanja mba arabaiko manokana fa tany ny ainana nandritra ny taona firy mirabandrina raisiko toizako le zavatra ny teneniny faniry rina teo am'le jugement supplétif zay tokoa izy hoe nanapaka ny conseil ny filakevitra ny ministra hoe anao fitsarana mitety vohitra zao anefa re olona ny zavatra mitrano fijeriko azy ty fijeriko azy tsara ty fa de apetrako tsara aminareo tsy mba nisy fanazavana amin'ny vahoaka malagasy hoe zao ny olana tsy nisy filazana avy amin'ny ministera ny fitsarana sy ny ministera ny intérieur hoe zao ny olana mitranga eo amin'ny lafiny fanisana olona tsy nisy an'izay fa tonga de hoe fitsarana mitety vohatra no atao zay nefa am'izay indray namoaka hoe telo tapitrisa oryrina ireo olona manao conseil de ministre reo de verina fa anisan'ny sangany eto Madagasikara fa ity zavatra nataony ity tena zavatra fijeriko azy manokana raha izao fomba filazana azy zao de kitoto ary tsy mahagaga raha miteny ny SMM hoe ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara zay ny SMM hoe oka aloha fa misy zavatra tsy mipetraka tsara zany satria tsy misy mahafantatra an'le olona fa ny olona ny fitondrana nge de zao hoe ahoana ny alany azy am 2023 zay ny azy olona dia anambomboatra zavatra be dehibe izy fa zao ny teneniko azy parenthèse kely vetivety nareo ange tsy olany io na inona no ataonareo ny alatra zany hita foana zany ary tsy anaiky an'izany tsony ny olona de zao anao fitsarana mitety vohitra nareo anampy ny isan'ny mpifidy mba anina nareo fa fantatrareo tsara nareo ange tsy olona daly nareo olona nianatra be diplôma dolo mahafantatra tsara ny fihetsiky ny vahoaka hoe tena manaraka an'io fitondrana io ve ny vahoaka sa tsy de eo nareo no manomboka manambomboatra ny ministre ny intérieur milaza hoe mangataka amin'ny mpiara-pamatsy vola mpiara-manombonaantoka vola mba efa enindrina hoe 500 millions de dollars no angatahan'ireo 4 milliards ariary moa zany orina efa 4 milliards ariary zany efa ka any ampahafiry ny budget ny firenena malagasy no angatahan'ny ty ministre ny intérieur ty hoe ao anatin'ny fombafomba ikarakarana an'le fifidiana zany efa ao anatin'le fanamboamboarana dolo tsisy anyme azy an'izany akory hatram'izay nge 30 millions de dollars teo nameny ty izy mangataka 500 millions de dollars fa ny tiako resahana
tokony ho ajanona mihitsy ty fitsarana mitety vohitra ty maninona moa io tsy nataonao hatramin'ny 2019 na maninona io tsy nataonao amin'ny 2024 fa maninona ianao amin'ity 2022 ato anatin'ny 10 volana tsy herin-taona ntsony tokony hoe amin'ny tanany liste électorale eo ianao tsy mametraka le olana akory ianao dia fanazavana dia ho hitan'ny teknisianina eo fa ny filakevitry ny ministra ty filakevitry ny ministra ty koa zany rina ohatra ny fahatany ny temy matony eo raha ny fahitako azy sao ve tsy misy fifanazavana de tonga de zay zany iny de toizatsika le resaka ato am'le fanomanana an'le fifidianana eto am'le resaka hoe concertation ny tena marina nge raha le izy mantsy raha lazaina hoe miresaka ny ingénierie an'le fifidianana tikale hoe ingénierie moa hoe fanamorana raha miresaka hoe ahoana ny anamora ny fifidianana de atao manaraka ny lalàna ny zavatra rehetra de tsy maintsy ny lalam-panorenana ny voalohanyko le président raha tsy manaraka ny lizy ko atao inona eo ary io lalam-panorenana tsy aninona io lalam-panorenana tsy ajaina zao kosa aloha za de manamarika etorina fa tamin'ny andron'ny président Ratsiraka de hevitra be ny resaka hoe forum de inona le vocabulaire anankiray concertation sa inona de hevitra be zay amam-bolana fa tiako atongavana de zao za rehefa nieritreritra ty filazan'ny fitondrany ty hoe iprésente ny plan d'émergence Madagasikara izy any amin'ny 20 volana octobre afaraparany toy za hoe raha ny fijeriko azy zany mety ho ataony hoe plan d'émergence indray tia ny anarany ty concertation ty fa za tena mihevitra fa tsy tokony zany programme zany plan d'émergence zany nge efa tamin'ny 2020 nge zany nyresahana tamin'ny banque mondiale sy ny FMI efa tara ary tany amin'ny février mars 2020 zany no nyresahana hoe ho présentena zao mbola any amin'ny octobre izy efa hijanona amin'ny octobre zany nge septembre age mijanona amin'ny filoham-pirenena de tsy misy heri-taona akory de inona zany tsy mety zany ka nytiako resahana fotoana mandeha ihany fotoana mandeha hoe dikevitra aloha izy fa tsy hoe mbola atsona dolo ny olona aloha hifanazavana am'le plan d'émergence toy za hoe sao de mba hivadika concertation ary ty plan d'émergence fa tsy maninona zay anarany eo fa zao rehefa io ndray no ataonareo anarana fa hoe ndao tsika anao concertation satria ji olona tonga eo nge tsy maintsy itsikeran'le zavatra ataon'ny fitondrany de ny lalam-panorenana foana ny etomboany ka zao zay anarana ataonareo anio tsy maninona rehefa hitondra ho any amin'ny fanovandravitra azahoana manao fifidianana ara-dalàna ny tanjona zay nge ny tale kabinetra amin'ny présidence mantsy nanao hoe tsika dia aoka anaraka ny état de droit miala tsiny de ohatrany enao io ve tale kabinetra ny filoham-pirenena mahafantatra ny zavatra mitranga rehetra amin'ny Madagasikara ireny sambo ny fandona tany antso ireny nge raha état de droit zavatra tsy tokony misy mihitsy zany sa hoe fantany ve le atao hoe état de droit inona ny tena dikan'le état de droit malohany ny tenenana amin'ny micro zay mihitsy rina satria zao tena fantany inona ny tena dikan'ny état de droit ny olona tale kabinetra amin'ny présidence zany nge olona efa any amin'ny tena mahiatsipirian'ny lalàna mihitsy zany fa de zao de teny rehetra hoe ohatra ny somary miteniny zavatra tsy fantany akory ty ramatoa ty le sambo tany antsoy sambo kely fandona amin'ny alina ny sambo kely nge tsy mahazo mandeha raha vao apreniny amin'ny 12 atoandro aloha ary le sambo be koa tsy mampirehitra jiro na mijanona izy na mandeha le sambo be aloha tsy maintsy mirehitra foana ny jiro fa tonga de fandona am'le sambo kely olona 400 maty ary de eo misy matymaty fotsiny ohatran'izany eto amin'ity firenena malagasy ty raha tambatra angamba anao antaona misy zato ny matymaty foana de tsy misy fanadeadina mihoatra zay de zay ka le hoe état de droit miverina ho amin'ny état de droit miezaka anao état de droit tsika fa zao état de non droit aloha zao na ny fomba fiasa na ny zavatra atao olona hita hoe naka volo zao atitsy rano zao
enao nanangana ny aray a, enao nanangana ny samfinina, enao manana ny paka mpiankosiny rehetrarehetra de tsy de zay ngeryrina l izy tsy misy akory a fanaovana fanadiadiana tao an'ny olona io a hitondrana azy melohan'ny hitondrana azy eo anatreny fitsarana fa de zao a miala ianao olona na fantatro zao hoe naka 4 milliard miala ianao de tsy misy resaka zany ve ny état de droit ry raha matotalefa ohatrany tsy ao tsara zany a de miverina am'izay a nyresaky rina mantsy te hoe ny mpiara-miombonantoka dia nanitsy ny filohan'ny HCC ny HCC institution a androm-panjakana mihitsy ny HCC ary raha tsy diso ny fitadidiko rina fa eo moa anao manitsy ara ohatra tsy ao ny fitadidiko hoe somary nanitsy kely an'le filohan'ny HCC izy hoe ohatran'ny ahoana moa zany hoe mitongilana tongilana de nilaza le filohan'ny HCC hoe miala tsinitro zay ara mbola tsy nanana eo ary ianao teo a filohan'ny HCC eo anao nanendry gouverneur amin'ny président inona ny fanamariana nentinao moa zany inona ny mba zavatra aty amin'ny efa taona ho tiarina inona ny nataonao nanaiky ianao nefa le gouverneur tsy ao anatin'ny tsy ao anatiny ka zao nge iteny le président ny HCC hoe tsy zany kosa fa zay nge mbola tsy mikarakara fifidianana ka tsy ny fikarakarana fifidianana vao ho hita hoe tsy ao ianao fa aty ianao de fa hita hoe nanendry misy faritra mbola nampina région anankiray teto Madagasikara tany Vatovavy sy Fitovinany de mbola nanendry gouverneur anankiray ihany nefa gouverneur tsy ao anaty lalam-pandrenina zay foana naverimberitsika ka zay indrindra tsisy an'izany de milaza ianao hoe de ilaza ianao hoe za de amin'ny fifidianana kosa miala tsiny zavatra nampianarina a natoro a hoe rehefa misy olona mandainga eo aminao milaza zavatra tsy marina eo aminao a amin'ny manaraka rehefa hoe mandefa taratasy zany le olona nohatra zany a jereva hoe izy aloha mimpanoratra an'le izy a na izy ampilaza an'le izy a de tonga de fafao fa aza resahana ntsony ka ohatra zay raha ny HCC zany a zao izy zany a zavatra tsy marina ny zavatra mivoaka satria ny resaka gouverneur anikeny izy nefa ny miaro an'io lalam-panorenan'io a tsy hodikaina zay mihitsy de ahoana moa ny inona tsy misy inony HCC tsony angena tsy andry any amin'ny fifidianana ny olona voanao hoe zay matoky HCC eto fa de zao atao ny concertation a raha vany io HCC io zay misy fomba nanendrenan'io ary tsy tokony heverina mihitsy io a fa tsy mety tsony le fomba anendrena hoe zao de rehefa ilatsaka le filoha afaka 5 taona olona nitendreny daholo ny tonga fa tokony heverina zay de ho ravany io seny io fa na ho averina ntsy ny hevitro aloha hoe mendraikitra anisan'ny raisina mandray anjara be mihitsy a ministèran'ny intérieur fa ty ministèran'ny intérieur akehitriny ty koa nge hafahafy ny gazety anankiray moa de miteny mihitsy hoe ohatrany tsy de ao tsara le ministre ny intérieur sangataka 500 millions de dollars de toizatsika ihany le resaka rina araky ny teninao hoe ny mpamatsy vola de efa ny teny hoe tsy mitondra ho amin'ny fahamarinana zany raha ohatra itsina le resaka raha izao rafitra zao no misy fa zao nge ny olona ny tenen'izay raha tsy diso a no solotenan'ny Union Européenne de miverina kely ary rina mampatsiahy kely vetivety ny Union Européenne tena mariny zany anisan'ny mpamatsy vola lehibe amin'ny Madagasikara mihitsy zany ary dia tenen'izay izy fa zao nge rina ny fijeriko ny Union Européenne tsy miteny zavatra ray izy rehetra entre parenthèse ao anaty finosana hoe il ne parle pas le même langage samy hafa ny fitenin'ny frantsay samy hafa ny fitenin'ny mpikambana ao anatin'ny Union Européenne sasany zay ny mahatonga nyty fitondrany ty zay ny mahatonga ny fitondrany io ohatrany hoe mbola miseho azo matanjaka
satria ny union européenne mihitsy là je le dis pour l'union européenne il ne parle pas le même langage satria maninona rehefa zavatra hoe tsy de zavatra miraika loatra mirindra loatra mankaty am'le état de droit de ny espagnol sy ny belge sy ny italiana no aroson'ny union européenne fa raha vao mikasika hoe ho any amin'ny état de droit ny frantsay no tena manao hoe to ary tsy manao an'le izy araky ny tokony ho izy zavatra mitranga mampatsiahy fotsiny ty zany mbo ohatrany hoe ahoana moa zany hoe vision globale hoe fijery amin'ny akapobeny voatery miverina am'izay nazavana hoe fa maninona ny frantsay sy ny sasany amin'ny union européenne no tsy mitovy ny firesany satria mampatsiahy aloha zavatra fantatra am'izao fotoan'izao ny fanjakana alemanina ray volana sy tapany zay de nyteny mihitsy hoe nareo frantsay de tokony hitovy amin'ny politika ivelany ataon'ny union européenne no ataonareo fanjakana alemanina ny teny zany fa tsy nareo no manao zavatra rery hoe ohatrohatro zao zany efa nitranga zany marina aloha fa tamin'ny resaka Ukraine zany zavatra zany no tena antony fa tsy ny hoe ka Madagasikara fa tamin'ny ka Madagasikara ngedy zao nandray any Flora Joel i président Macron de raha araky ny zavatra ny tenenin'ny gazety zao hoe tena namelively hoe ny teny fitenenana enjana zany président Macron ho an'ny Flora Joel tamin'izy tao amin'ny lapany Élysée fotoana tao arinan'io ray andro ohatrohatro zany nanao fanasana tany Paris ny Flora Joel nanao banquet ho an'ny Sarkozy ohatran'ny fahagagana ihany zany banquet zany hoe olona maromaro mihitsy ny nasaina fa ngia Sarkozy ny tena nasain'ny Flora Joel fatatrareo kaviara nohanina tao ohatrohatro zany satria 2019 izy loha tonga nanatrika an'le fanasana teto fanasana tamin'ny fianianan'ny filohan'ny republika de taty am 2021 nge zany nanaovana banquet ngia Sarkozy ary efa tonga teto Madagasikara ndray ngia Sarkozy taty amin'ny faraparany 2021 kamby izay raha tsy diso zavatra tiako lasaina de zao ny prime ministre ngia Macron mantsy tamin'ny 5 taona voalohany Andriamatoa Edouard Philippe ray antoko tamin'ny Sarkozy raha manaraka tsara ny politika frantsay nefa marina aloha fa hoe mpiaraka amin'ny Alain Juppé fa tsy tena mpiaraka amin'ny Sarkozy loatra ngia Edouard Philippe fa na izany ary piray antoko taminy ary de ngia Macron président frantsay rina miteny mihitsy hoe Flora Joel de olona tsy mitana ny teny nomeny il ne respecte pas la parole donnée ozy zay ny tena ary zay ny tena mampalahelo andrareo frantsay zavatra fanekena aminy hodiny tsy fantatra rehefa aveo zay fa zao ny resaka ny zavatra inona ngedy zao ny lobbying nataon'ny Flora Joel zany miainga avy any amin'ny côté Sarkozy mba hanindry mafy ny Flou Macron tsy de amelively azy loatra eto Madagasikara io ny mahatonga zao zavatra rehetrarehetra zao ary ny mahatonga nyty zavatra mihitsiko ty dia satria ny frantsay hafa ny firesany zay vokatra zay lobbying zay satria Macron sy i Sarkozy samy président moa zany reo dia mbola metehitra amin'ny Sarkozy foana ny i Flora Joel am'izao fitantanan'izao zao sany manao hoe anao fitsarana amin'ny tety vohatra anamboatra ny liste électorale ampitombo isandray satria tsy anao zay ny fandraisan'ny olona an'io zay ny fahazahoan'ny olona hoe telo tapitrisa de ahoana zany ka zao ngiriny rehefa mihevitra n'zany ny olona rina zany zao miteny eto hoe tonga de mifandraisan'ny olona azy hoe anamboatra lisy mpifidiana anjaranao mpitondra manazava hoe tsy zay le atao anjara mpitondra manala ny ayayan'ny olona nge fa tsy ny olona ny asa sainao de makany amin'ny zavatra tsy fantatra zany fa anjarany mpitondra mamany zany ayayan'ny olona zany dia manao an'izao ka ny zavatra tena atosika mafy mihitsy de zao
aoka ny union européenne tsy ianao mpitary bato vilambava ny hafa miteny an'izao de ny hafa miteny an'izao fa na ny frantsay sy reto hoe apahany amin'ny union européenne reto hoe ny belge ny espagnol ny italiana na ny alemanina koa ary de tokony hitovy ny fitenin'ireo olona rehetra ireo ary de tokony hiteny hoe ataovy ny concertation nationale ary tokony ho aingana am'izany fa ny fotoana mandeha ihany de zao na ho atao hoe concertation hoe plan d'émergence de Madagasikara raha no anarana etsona an'le concertation nationale tsy maninona zany tsy manana olana zany ny aty amin'ny fanoerana fa dia ny fanaovana an'le izy fotsiny fanitsina ny lalam-panorenana ny lalam-pifidianana sy ny amerenana an'le état de droit zay ny mamaika am'le concertation nationale fa na ahoana nataotsika raha mbola izao ny zavatra mitranga mandeha any am'tsizitsika zay mihitsy rina ny tena tiana hoe mba alao hiverina de zao hoe namoaka vola ndray ny FMI namoaka vola ny frantsay ny FMI namoaka vola namoaka an'le feka angedy zao efa parole donnée reny ny olona rehefa miteny hoe zao de ataony fa ny hoe ny performance ny etat malagasy ny ministre moa miteny hoe mba mizotra makany mialatsiny marina va hoe paramétrage ny hoe ao ny gerany Ukraine ao ny fahavaratra teto amitsika zay nandrava zavatra be debe mariny zany de hoe tsy nandeha loatra ny toe-karena fa ilazy ianao fa hoe ho tonga 4% mialatsiny tsy adepasse ny taux démographique ny taux-an'ny PIB io zay ny fijery azy ka de zao fanampiana efa ny programme reny dia alefan'ny FMI zay ka zay fa dia mba maniry resaka nyty resaka tany Antsohy ty tany Ambilibe ty ry rino eny ary zay aloha zany no anisany hoe songadina tao anatin'ny valombe efapolo raha lasa niteraka resa be ty hoe anao fitsarana mitety vohatra copie karapanondro telo tapitrisa ity de raha hoe ny opinion publique ary zany no raisitsika aloha vo nahenao niny ny atao hoe ny olona amin'ny akapobeny de efa zao ny réaction zay indray inona ny mahatonga le olona iteny hoe zay indray satria misy resaka hoe fifidianana ao akaiky aho lisy mpifidianana naninona ianao hatramin'izay tsy nanao an'io fa rehefa akaiky le fifidianana lisy mpifidianana efa voakikihana atao amin'ny lisy mpifidianana de hoe anao fitsarana mitety vohatra tsy any ny olana raha zay ny raisina ny hoe ny opinion publique fa ny hoe aza avao mangarahara aloha ireto zavatra mbola tsy mazava be de be ireto fanendrena gouverneur zany angambola azonao azahoana fanazavany zany ny resaka doublon ahoana le resaka doublon iny ahoany reny renyleky zavatra akomaizimaizy ny fanoloana sefoko tany ahoany reny rehefa inona de soloana rehefa inona de tsy soloana aza avao zany ngaby mifantatry ny olona zany tsy fantatry ny olona zany nefa atao fitsarana mitety vohatra anao kopisy karapamondro mamaiky anao de io zany semema hoe oka aloha zay tsy any amin'io zay aloha fa zao de zay indray no ifatraran'ny rihatra eo eny ary ka momba an'le tany fitokanana akoatrany lalana nisy fitokanana tribunaly sekoly tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny zao Andriamatoa Motarson zay vao tonga eto amin'ny miaramonjy ahoana fijerinao an'ireny tonga de mahitsy ny fanontaniako ahoana mba fomba fijerinao an'ireny ianao zany olon-tsotra nitazana de de ny fahitako azy aloha sanganena inona na sanganena marina aloha fa le lalana hoe natao vita fa rehefa mijery an'le zavatra amin'ny ankapobeny rina de tsy de nisy ny resaka loatra le hoe ahoana ny fomba financement n'io lalana io marina fa hoe ny gouvernement sinoa no financer fa averina ve le vola sa tsy averina tena tsy nisy ny resaka an'izany tsy fantatro ny kabary ministre ny travaux publics aloha satria tsy de mandeha loatra fa ny Floraduel moa zany ny tena mandeha fa raha ny tokony ho izy mantsy ny ministre ny travaux publics ny mametraka an'izay hoe ohatrohatry zao ny anina teknika nyty lalanyty de ohatrohatry zao ny financement sy ny etcetera akoatra ny financement zony malagasy ny hoe ahoana ny lafon'ny teknika momba an'io
avaizany famatsim-bola firy santimetatra ny ateviny io goudron io raha teny hotsongolohana zay mantsy mpanao gazety de hotsongolohana firy santimetatra ny ateviny io goudron io mitovy am'le namboaran'ny président Marc Ravalomanina tetsaka ny Saint Michel ve niaraka tamin'ny Allemanina ohatra zany a maharitra firy taona ny faharetany firy taona ny zakan'io any ohatra be orana sy ny tsisy nalala zany fa mamaiky amin'ny fitorana moa de hoe navititsika zao ny sasany latsaka an-dalana zay no namaiky azy zay ny communication natosany fa ny resaka tena hoe amin'ny atsipireny tsy nitendry zareo nefany soa amin'ny malagasy daoary tonton de zao ary ametraka kely zavatra ohatr'zao a de hitsangam-bolo aza mitsangam-bolo tsika vahoaka malagasy a amin'ny zavatra teneniko io lalana io a ambilo be voemara efa nandeha tamin'io lalana io afa miverina satria le tomobile ny etiko a hita le fotaka de fantatra fa tsy ho afaka de tonga de miverina tambola le ratsy be zany tam'le ratsy be fa mandalo any daraina io mandalo any daraina zay ny tena tiako resahana mandalo any daraina io ary rehefa mandalo any daraina io a fantatritsika hoe zany daraina zany nge tsy resaka lalana ny tena malaza ao fa volamena toerana be volamena iny ka hatra tiambeolibera de fa misy eny de mandalo am betsika iny volamena koa zany zany fa zao apetrako tsara aloha le zavatra io betsika io a dia toerana nanaovany BRGM bureau de recherche géologique de Madagasikara frantsay zany fikaroana momba ny toerana betsika io amin'ny resaka volamena ary de nitazomino anazy io sy le eo an-tanimbary aty Amaivatanana zany a no lasa permis amin'ny BRGM matoa BRGM manaka an'io permis io a de verina fa tena tsara ny toerana volamena betsaka volamena io toerana io faravakely mantsy rehefa tonga any amin'ny hoe 20 gramy isaky ny metatra cube raha kely ny volamena ao anatin'le tany a de azo trandrahana izy zay ianao moa piasa amin'ny ministera minina raha to ataona tsy piasa fa atao amin'ny sehitry ny minina miaina teo a fa betsika ambony lavitra no zany 20 gramy zany de zao ny zavatra apetrako fotsiny fa fantatritsika fa marina ny zavatra teneniko a nanao lalana zany ny entreprise sinoa misy an'izay BDB any normal zay izy manao lalana misy koa nefa ny compagnie sinoa trandraka n'io volamena io a ao anatin'ny permis any croma efa trany amin'ny taona elaela zay a ary raha mivoaka ao anatin'io permis ana volamena io a any croma io zay esany manana partenaire zany ny croma dia misy partenaire maromaro de samy miasa eo fa samy mampiasa machine efa permis d'exploitation ka zao kakitsika vahoaka malagasy fa maheny foana tsika hoe misy 73 kilo tratra 17 kilo 37 kilo zany ange reto tsy ampahafolon'le zavatra mivoaka akory zany vo zay raha ny tratra zay ny tratra fa ny akoatrany fa zay no ataoko hoe tsy ampahafolony akory mahatonga amin'ny teneny zany mantsy a raha io betsika io no adinao amin'ny machine de traitenao misy fomba maromaro moa no anaovana azy azahoanao an'le volamena mahamokatra tsy haiko nde ataotsika hoe raha kely any amin'ny 100 kilao any raha miasa 24 heures sur 24 io ary ny zavatra mazava mantsy avoaka ny gazety ny Jeune Afrique sy ny ohatra zany ny Express ny gazety any velany tena mamoaka an'io hoe le avoakany a de zao hoe exploitation tena enjana be mihitsy no ataon'ny sinoa amin'ny matière première any Afrika zay no avoakany gazety a marina angefa hoe ny Union Européenne koa rehefa misy entreprise européenne miasa manao izy fa tsy ohatra ny reto sinoa reto ny zavatra fantatro mantsy a hatram'izao tsy naheno aho hoe misy université nitsangana ao Ambilobe de ozy ny olona angamba hoe inona koa nitenen'Andramotarisaona zany hoe aiza zay université mitsangana eo Ambilobe mba fantatrareo ve ny zavatra nataon'ny Serita any Tomasina sy Moramanga sy any anatin'iny alatsinanina iny Zamena iny
mba fantatrareo ve ny nataon'ny compagnie Serite fa na école na dispensaire hoe CSB2 ny any Thomasina nanaovany ka zao tena nanao izy ary zay le razana amin'ny hoe RSE hoe responsabilité sociale ny entreprise satria le entreprise zany hoe verina hoe mba maka areny eto amin'ity torany misy ny tambiny alaina amin'ny etra hoe zao pourcent no averinareo fa misy kosa mba adidin'le compagnie manao ohatra hoe lalana ohatrany hoe manao lalana any anatin'ny ala zameny iny nge misy lalana am'izao hoe tsy ohatra ny taloha hoe mandeha tongotra sy milanja bao fa misy lalana azony tomobile andehanana mihitsy any anatin'iny ala anataon'ny Serite fa inona ny zavatra nataon'ny reto entreprise no miasa any abetsika ho an'ny faritra Ambilobe zay nge mifanontaniako hoe nefa zony malagasy malala an'izany ao anatin'ny code minier mihitsy manana responsabilité sociale le entreprise anao o tamberina amin'ny vahoaka any atoerana ka zaho a mieritreritra hoe satria lavitra be Antsiranana lavitra be aty Majunga maninona raha mba nasiana université na filiera roso telo alohan'ny boanazy eo Ambilobe fa tsy nisy an'za aloha tsy naheno mihitsy hatramin'izao hoe tena vita tsara tare zany hôpitalina Ambilobe zany misy antenne chirurgicale sy ny sisa fa zao le volamena mivoaka ny eniko angerina zao le am'le 73 kilo le tam 2020 tadidiny rina le tany Afrika Atsimo no angatany Afrika Atsimo hoe démontré fa avany Madagasikara io ka zao mantsy zao le fanontaniana ngeza be zany hoe vita io ny lalana Ambilobe Voemara iny toerana iny tompoko be volamena ary hoan'ny mpandeha amin'iny de mahita olona misikotra volamena manivana am'le mbola le fomba taloha zany amin'iny faritra iny aloha tsy resaka akory tsika le tenen'ny tonton Mota teo hoe mampiasa machine sy ohatr'izany fa le malagasy tera tamin'ny malagasy le mbola mampiasa ny fomba taloha le manivana amin'ny inona moa reny safy reny sa iny reny le sivany de misy am'ireny de vita io zany zao ny lalana de zao le fanontaniana hoe ahoana ny satria ny fahavitany lalana tompoko de mitaky andraikitra vaovao ihany ko hoe mitaky hoe afanaraha-maso ahoana ny tena hoe fanaraha-maso zany fanamafisana ny fanaraha-maso amin'ny arem-pirenena amin'iny toerana iny satria efa iny zany nikodana ny arabe mba misy ve zany hoe efa fomba atao mba hiarovana indrindrindra ny tontolo iaina satria mantsy matetika raha vao misy hoe vita ny lalana de miazakazaka ny olona satria tonga am'izay ny fiara sy miazakazaka ny olona manatona an'iny de teraka manao an'zao misy manangana trano sy fa le fiarovana ny tontolo iainana anankiray de le arem-pirenena anankiray satria efa fantatra hoe be volamena iny ahoana zao fahitany totomotan'izay keoara mbola tsy vita ny lalana efa tonga any zao izy ty vita ka zao le périmètre betsika le tena tsara le nataon'ny BRGM mantsy efa esan'ny compagnie minière reo fa reo compagnie minière reo tena mamokatra be ao anatin'io dia tokony hoe misy tamberina RSE zany misy mba tamberina sosialy ataon'ireo ho an'ny vahoaka malagasy taloha nge lorina mampatsiahy anao mampahafantatra anao fa ny volamena nge nataon'ny olona tany adaraina sy bejika eny amin'ny ratsatongony zany ny zavatra taloha eny amin'ny ratsatongony de gaga ianao hoe ahoana koa retolona reto ka any aminy be debe ka ny tiako resahana am'le izy ara-dalàna ny permis an'le olona manao volamena eo tsy any am'izay mihitsy ny resaka l'exportation illicite aloha fa ahoana déclaration hoe firy taonina ny zavatra mivoaka amin'ny taonina nge rina ny zavatra everina fa mivoaka isa taona tsy compagnie efa dimy ange miaraka manao ao amin'io zone io daraina sy betsika fa totrany tsy misy fa ny enotsika tsy fantaro aloha no za tsy de miheno radio loatra ngambe tsy de miheno anina loatra fa de zao ny enotsika 17 kilo 37 kilo 70 kilo zany no enitsika toytsika hoe tratra arem-pirenetsika io
za fomba fijeriko azy raha mbola ao anaty tany io de arem-pirenena malagasy fa rehefa miasa kosa le olona izy nangataka permis de miasa eo izy de efa an'le olona io zay alola izy dia fa zao misy etra samy hafa alohan'le olona mifanjakana malagasy de ny ministra teo aloha teo ange za tena tsy de namoaka an'izay loatra izy ireto compagnie minière reto mantsy ny tokony hamoaka an'izay meloha zay hoe mba zao ny zavatra vita zany na tsy miteny amin'ny radio ary izy fa alefa publication alefa communication amin'ny gazety hoe résultat azon'le anotrotro zao de zao vity ny lalana ambily be voemara zany hoe ahoana averina volany men'ny gouvernement sinoa sa tsy averina eo mantsy de ho hitatsika hoe rehefa tsy averina efa azo efa voaloha daholo zany tam'le vidin'le zavatra satria zavatra amin'ny taonina ny mandeha tsy ampy le mangarahary tsy ampy le mangarahara mankaty amin'ny vahoaka de zao na hita zavatra hitako tao anatin'le fikabary de zao hoe ka manomboka izao ny atsika moa zany ny olona 2 centimètre ny goudron fa ny atsika tena le fantatra mialatsiny ho an'ny filoham-pirenena misy ange andremato filoha ny hoe document technique hoe ty metren'io lalan'io mihitsy zany teneninao zany any anaty document technique zany fa tsy fantatro na namaky an'izany ianao na tsy namaky an'izany misy fitenena koa tao hoe ny sasany manao lalana samora simba zany rehetrarehetra zany ka tsisy adikevitra zany fa any anaty document iny de zay fotsiny jerena de hita hoe any fa manjary manahirana fa ianao le nyteny hoe de ho ataotsika koa ary ty lalana Antsohy Ambanja de zary rina no nitsangam-bolo na eno an'le izy tsy fantatro na fantatro rina tsara zany hoe Ambanja sy Antsohy fantako tsara efa mandeha tany foana ka efa mandeha tany de zao fahafantarako an'le izy satria nataon'ny président Ravalomanana ange ny lalana Antsohy Bealanany na goudron mihitsy iny satria faritry Bealanana tena mamokatra be ho faritry Bealanana io de natao io lalana io zany andeha tany mpanokasety nandeha tany araka hitanao zany ary de zao iny zany ho tohizana ho any Ambanja zao nefa ny zavatra mitranga zay no nampitsangam-bolo lalana mbola tsy misy ange zany Bealanana Ambanja zany lalana mbola tsy miexiste na ny tracé an'izany ary mbola edikevitra ary nga le niainga tatao tsoy mantsy efa vita tsara iny nandeha nenavaratra hatrany nenavaratra tany iny eny iny nakany Ambanja de ty nakany Bealanana de zao nitenga président hoe ho ataotsika zao de gaga zay no nampitsangam-bolo hoe maro aloha fa président rehefa miteny misy hafanam-po de lasa ohatran'izay fa tsy any amin'ny tsizy mihitsy zany lalana mbola tsy misy na ny tracé ara mbola tsy vita de ataonao ahoana le lalana fa ny tena tiako atongavana de zao mino fa ny gouvernement sinoa raha ohatra ka ny gouvernement sinoa no resahana no ho resahana anao an'izay lalan'izay anao izy satria maninona ozy rina eo anelanelana Ambanja sy Bealanana de misy an'le hoe tangorom-bohitra tsy haiko loatra moa fa chaîne de montagne zany zay ny fiteniko azy eo anelanelana Andapa sy Bealanana ary dia hitatsika eo amin'ny sary eo moa zany fa ho alefan'ny faligioly izy misy chaîne de montagne eo anelanelany Bealanana sy Ambanja de zao ny teneniko ry vahoaka malagasy zavatra efa nandefasana géologue tamin'ny toerana io fa any anatin'ny gîte des minéraux de misy lentille anachrome maromaro amin'ny chaîne de montagne io de niverina avan'ireo géologue maromaro de nanao tatitra hoe sarotra be ny miasa amin'io fa le tendrombohitra avo be ary raha anao lalana accès amin'io de lafo be le lalana satria avo be le tendrombohitra karazany hoe io zany ny rideau io falezy mampisaraka ny Andapa amin'ny ilany andrefa Madagasikara
ka ohatrany hoe mba mikasean'zay cyclone ohatrohatr'zay zany io raha ohatra ka zay fiarovana an'le torana ihany ko zany io zay mabe rano an'iny torana iny moa zany am'le tendrombohitra be fa le chrome important tsy hoe chrome kelikely ny ao ka zay no anaovako hoe raha fahafantarako azy hitako amy gazety hoe jeune afrique sy ny etsetretsetra reny hoe ny fitrandrahany sy no matière première de tena ataony io de mifanaraka amy gouvernementa malagasy izy hoe ataonay fotsiny io fa hoalainay le ato ka ny zavatra manahirana nefa de zao misy réserve naturelle tena aire protégé zany eo akaikin'io torana io eo akaikin'io tendrombohitra io mihitsy iny mihitsy zany le izy iny tediavina ovakina lalana iny zany hoe tsy maintsy potika partie an'le aire protégé mety misy angamba manao hoe tsy maninona zany rehefa mahasoa am'vahoaka malagasy fa ny vokatra zay ianao tsy ambolo tsinona rehefa avefa vitan'zay fotsiny fa zao be de be ny zavatra dega hitranga eo amin'ny lafo ny tontolo iainana vokatra zany zavatra zany eo moa zany io chrome ao am'le chaîne de montagne io aloha za tsy de mino tsy haiko mety misy compagnie minière goavana be hoe goavana be tena mahasana ao an'io fa raha reto géologue australiana sy malagasy nandeha tany de miteny hoe sarotra ny miasa amin'io sarotra mahita an'le indisy na chrome fa le fomba iasana azy na ny amenen'ny machine fotsiny ary de efa manahirana be de zay ka ny hitako rehefa nieno tsara ny nga président Rajoelina tena mafana fo izy miteny an'le izy ary zany mino fa zay donné zay ananany tozy hoe mba mety misy tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy ohatrohatr'zay sy ny tombontsoany tsy fantatra tsony zay ao anatin'ny rehetrarehetra am'zany ohatran'izay no azo resahana fa zao raha ohatran'izay nefa ny fomba fijeriny azy de raha manondro azy toerana anankiray azy zany toerana anankiray teto Madagasikara zany no teneniko anareo tonga teo am'le torany zay satelita anankiray no eo ambony eo de nandeha nijery teo zay ato anadiny adiny roa afaka fefakadiny lasa satelita anankiroa afaka adiny ray lasa satelita anankidimy eo amboninay fa le toerana misy anay zany toerana everina tamin'ny androny teo aloha fa tena manana renakibony tany ary fantatry fa tena manana renakibony tany tokoa iny zavatra iny fa my fotoana moa zany tsy de nanana loatra zay tam'izay de zany ka raha izany zany ny fantany vita ny lalana tapoka koa zany toerany zany na tsy zay ara maika fa ny maika ohatra hoe ny lalana Ikongo lalana Betroka midina makany Fort Dauphin amin'iny sisin-dranomasina iny be fotaka sy ny ohatrohatr' zany zany ny maika le lalana misy mandeha le évaluation économique an'izy ange mba misy ohatrany hoe ty be mpandeha de amboariny ty de mienany ko an'le transport ohatr'zay fa raha izany lalana be alanana andapy zany mbola voalalana foronina de tsy fantatra hoe izy ny tomobile voalohany andeha amin'ny taona firy zany tsy ho vita tsy hanomboka amin'ny taona amin'ny juin 2023 akory zany fa resaka be fotsiny raha ohatra ka izany fa zany ny zavatra mitranga eto am'ty Madagasikara ty ozy ny olona rehetra hoe Madagasikara firenena manan-karena manana renakibony tany fa zao mahantra ny vahoaka eo aminy noho n'inona noho ny tsy firindraniny zavatra maro samihafa de zay ny fisehony ka zao ny orinasa tokony hanao asa sosialy eo am'le toerana tsy manao an'izany ny amin'ny fampianarana tsy asininninina ny amin'ny fitsaboana tsy asininninina fa de zao tsy mivoaka korikio na mivokatra ataony ary fa dia anjaran'le société zany anjaran'le ary mino fa ny ministry ny milina kehitriny de mba anaraka an'izany fantatry fa anaraka an'izany izy de mba hiteny hoe zao ny vokatra vokariny io nanomboka zao fa tamin'ny tsy fotoanany moa zany tamin'izy tsy ministra ve moa inona no anaoviny eo fa efa vitany tany aloha zany fa amin'izy ministra zao de mba hiresaka an'izay izy dia ho hitantsika rehetrarehetra eo hoe
makaiza ity firena malagasy ity zay no zavatra azo resahana momba n'indry faniry inaka eny ary mamarapara sika satria tonga namana faniry razafy manatany mandehany ny fotoanantsika maromaro aloha zany zavatra andresana teo ny ainga tamin'n'ity le resaka hoe isy fitsarana amin'ny tety vohatra tya no kopy sy karapanondro hatrany amin'ny telo tapitrisa dia nyteny ny syndicat ny mpitsara hoe kalofa zay tsy miditra am'zany fa be de be ny zavatra tsy mazava ao anatin'io sao de zay indray no sahirana ao anatin'le izy zany zao de efa problema goavana be zany ny mpitondra fanjakana moa manana ny fomba fijeriny ao anatin'le izy ty amin'ny resaka fitsarana ihany koa mba manana ny fomba fijeriny ny besomaro mahita hoe ny akamaroan'ny olona mbo nahenao zay de hoe isy resaka lisy-pifidianana io resaka manodidina an'izany io maninona hatramin'izay tsy natao fa efa ty akaikin'ny hoe fotoam-pamaranana ny fiasan'ny filoha ty no atao le izy aty amin'ny 2022 vao anao an'izany zany ny zavatra miseho de teo koa moa zany ny resaka hoe are-pirenena manodidina an'izay sy ny sisa saorany Andriamatoa Motarson nitondra an'izay fanazavana izay mendalana ianao ary efa hiditra ary namana faniry razafy manatany noho ny fandarana hitatsika amin'izany fa tena tsy mendrika an'le malagasy le antsoina hoe mahantra fa isika ihany no mampahantra atsika isika ihany ny any ivelany aloha any velany fanampiana tsy fanampiana ary mpiara-miombonantoka resaka any ivelany zany fa isika ihany ny tompony isika ny tompony Madagasikara ka izay no ilana nylay antsoina hoe fitiava-tanindrazana aloha fa tsisy zavatra miainga eo raha tsy tena mipetraka tsara ny fitiava-tanindrazana fitiava-tanindrazana tsy tonga ho azy fa miainga any amin'ny fanabiazana io hatrany an-tsekoly rehetrarehetrany de fa volavolaina ny ankizy mba ho tiany tanindrazany zany nataon'ny koreanina korea avaratra ny tiana tenena zany nataon'ny sinoa aty aminao izy ny vahiny ato izy maka fotsiny izy ny tiana tenena hoe maka fotsiny ataony hoe fakana zay zavatra ilainy zany ny eto Madagasikara ataony hoe fakana fahaizana fotsiny de avy eo izy lasa de ahoana zany mba taranako amin'ny malagasy aoriana kely eo miarabanao namana faniry tasirova mbola mananina kely faly aty fa toizy foana aloha eny ary mbola mandamindamina kely namana faniry eo satria izy ty moa eo ny lafin'ny teknika eo ny lafin'ny kipitsopitsony isan-karazany dia ihany koa ny namana teknisianina nambaratsika teo zany aloha ny amin'ny hoe teo ny resaka hoe fitsarana amin'ny tety vohatra teo ny resaka arena akibon'ny tany izay tsy mbola mazava mihitsy hatramin'izao fa tsy zay ihany fa misy ihany koa ny toe-javatra hafa ny resaka hoe toe-kare-pirenena mihitsy zao ny resaka hoe solika be milanga tsy mirora aiza zao zany hatramin'izao de hoe misy ifandraisany amin'ny lalana mainty rantsoro mandidy ahoana ny amoahana an'izany sinsisa fa le vahoaka malagasy tsy an-taniny sady ny tsy ampy sakafo ny matymaty ihany de lasa hoe malaza tsy nanana fotsiny ireny are-pireneny reny de mba mendrika amin'ny vahoaka malagasy ve zany tompoko zay le fanontaniany mendrika atsika ve zany eto amin'ity taniny dadasika be ity de atsony io le manitra velona le gasy ao am'izay ry namana faniry fefa voniny ianao fa ino moa zany fanamafisana ihany no lazana an'izay eny ary de miraba ny rena miraba ny teknisiantsika ambadika ao amin'ny firo zao amin'ny 1.7 miraba ny mpanaraka sy ny mpijery mpianoantsika zay any amin'ny toerana maro samihafa any dia anaovana ny kokoa atsika rehetra tsy adino ny namantsika ny nosy Maurice any zay mena antsika sady miasa izy de kokoa andry lanto kokoa andro namana any ampitan-dranomasina marobe zay manaraka atsika mivatana am'izao fotoana izao naiza toerana misy azy ny eo Europa moa de marobe ny aty amin'ny faritra arabo ihany koa de marobe de satria tsy vitako manonana le toerana samihafa de anaovana kokoa atsika rehetra zay manaraka nyty fandaharana ty ho atsika mpihaino radio fa singaniko manokana lay ray aman-dreny
mino fa mety maheno am'izao fotoana zao a etsy fiaonana kazobe zogobe Pierrot tonga manokana mihitsy izy taty amin'ny MBS ndresadresaka anjara vaovao mbola ho avy ny fotoana ekarany eto fa mahafinaritra de mare hoe maheno tsara MBS ianareo any Kazobe any zay le mahatonga hoe ty radio ary ny MBS de miparitaka mihitsy amina toerana marobe ka tsy iaditsika varotra mihitsy ny amin'ny fomba fandraisanareo izany ary ny ahafahanareo men'izay satria misy ny mihaino vatana misy ny haino famerenana amin'ny alina iny manomboka ny fitora de misy mbola mamerina ny maraimbe iny amin'ny roa maraina zay hanantanterahany eo anivon'ny radio ny fahita lavitra de mamerina fandarantsika amin'ny ariva amin'ny efatrora de amin'ny alina amin'ny 10 alina amin'ny fahita lavitra zany ka marobe ny fomba andraisantsika zay tiako tenenina hoe tsika akory tsy hoe zay émission aty anivony zay hoe tambazotra izay fotsiny fa tena le fandraisantsika le izy de nafaly ohatra na eno namana avany Kazobe tena maheno tena mazava tsara mihitsy izy any fandarina zay mandeha mivantana ohatran'izany namana ny Tsiromandidy namana any Ambatondrazaka zay mihaino ary zareo am'izao fotoana zao hatrany Amparafara de arabaina ianareo mandray maheno mivantana ny any Andramasina any Ambohimiada na Alarby Vatsola ny any Mandrosoa ny aty Sabotsy Manjaka Vahoaka Anosy Betrimo Loharano marobe re toerana zay andraisantsika mivantana ity onjam-peo ity zany fandarana ity de anaovana ny fisaorana atsika rehetra zay tiako tenenina hoe mahafinaritra mare zany nisy fotoana nakany amin'ny faritry talata ny volon'ondry iny zay verikely fa tsy tadidiko le toerana fa raha maheno na manatoko de mandefa kely an'le anaran'le toerana nanaovana asa zay tetezana tany commune talata ny volon'ondry tena miondana MBS tanteraka fokotany mihitsy raha manontolo zany de mahazo tsara mihitsy misy parti koa aty Anjorobe aty zany misy miletika kely de misy mahazo tsara de anaovana kokoa atsika rehetrarehetra any tia Ambatomanoina rina ina Sadabe Akazondanty zany manko zany efa mahazo manjakandrina ndray sasany am'zany aty Ambohibao Sud Mangamila manjakandrina reny fa avy eo aloha am'izay tsika zany efa mitarika makany Anjorobe de maheno tsara zareo hoe any am'le tanàna hoe inona moa le Atanety be anaty volo misy faritra tena mahazo fa misy faritra amikasoka lavitra ny re olo zany Atanety be anaty volo zany efa tany tena savolainy ianao tonga am'zany fa eto Madagasikara zany distrika na Anjorobe de anaova kopakopa-tanana antsika zay mare any zany na Anjorobe atapy-tanàna any am'zany Beronono zany anko maheno atsika tsara zany marobe le izy fa anaovana kopakopa-tanana ho atsika rehetra any am'ireny faritra zay nambarako teo ireny zany akoatran'izay dia iresaka efa nresahandrina teo le izy fa tsy mampaninina ataotsika adevitra tena lehibe izy ty rina satria tsika nge efa nanambara teto ho an'le fitondram-panjakana zany de zao zay irika rehetra ahafahany maka an'le fahefana nambarantsika efa azo le fahefana fa mbola tsy afapo izy fa mbola aka fahefana izy zany hoe maka fahefana ao anaty fanjakana efa manana fahefana zay le ataon'lay fitondrana am'izao fotoana zao de tsy afapo izy de azagagy tsika raha mahita fanoloana président fokotany sy ny lefitry ny fokotany sy ireo mpikambana ho aminy satria tsy zay nambara ny lalàna hoe rehefa vita ny fifidianana be ny tanàna 3 volana aorian'izay ary misy ny dekret tamin'ny Jolay 5 sy 20 miresaka an'izany de tokony ho fidina ny fifidianana ny be ny tanàna fa tsy ataony zany fa soloany lay chef fokotany moa zany chef fokotany fa tsy ataony zay fa fanoloana chef fokotany ny ataondrareo am'izao fotoana zao de mampiakapiakatra an'le karama an'le chef fokotany io de le chef fokotany zay novisy tsy mahalala akoriny lay tena fomba fiasa ao anatin'le fokotany indrindra hikarakara an'le lisy mpifidianana fa chef fokotany ko zay efa avy ny akanjo ny lokony volomboasary nomena promotion politika de nomena chef fokotany sy adjoint chef fokotany mba hanao mission politika
miady hatramin'ny de fokon'olona miady hatramin'ny fokon'olona ary raha ny tokony izy am'izany trangan-javatra any ny sef fokotany dia tsy manana zo hikarakara n'lisy mpifidianana na hanao fifidianana eny anivon'ny fokotany araka ny fandaminana ataon'ny seny azy mety manana droit de regard izy amin'ny hoe mahatompona andraikitra azy zay voatendry ny district samihafa zany a raha resam-pifidianana de ny seny fa raha resaka fampandehanandraha raha amin'ny andraikitry ny eny anivon'ny fokotany dia ny chef fokotany zany satria izy ny solo tena mpanjakana no tendreniny avy eo anivon'ny district ka raha miresaka district tsika intérieur zay atitany zay de raha miresaka atitany tsika de fantatsika avetrany zay misy kolera politika babeny zany tikan'izay ny any anivon'ny atitany ivalide ny fanendrena chef fokotany mandalo aty amin'ny district tsy ametraka mihitsy président fokotany HVM tsy ametraka président fokotany otrikafo tsy ametraka président fokotany teza na tim fa tsy maintsy TGV no apetrany eo ala limite mbola mety ametraka freedom izy na ametraka izy tsy haiko na mbola misy le antoko politique ty arsa de no hoe samby fiarany noa tsy haiko a na iaraka isika fa tena hoe ireo rehetrarehetra reo de ao anatin'ny lokona volomboasary daholo reo rina rabe mananjara eo zany resantsika hoe raha miresaka fandaminana ho an'ny fifidianana tsisy idiran'ny chef fokotany zany raha ny tokony ho izy fa anjarany seniny miorganize an'izany fa io le irika ny hoe tsy anaiky reto olona reto raha tsy ho azon'le fanjakana 2023-2024 de miketriketrika mafy amin'ny fomba rehetra de miketriketrika mafy de mandady any amin'ny chef fokotany mandady any anivon'ireo mpikambana any amin'ny birao mpandatsaham-bato mandady any anivon'ireo hanao ny fandisam-bahoaka hiatrika fifidianana maro samihafa tsy vitan'izay fa andady anko reto olona reto amin'ny fametrahana tompona ndraiky mpanjakana ho nomena isan-kerinandro ao anatin'io filakevitry ministra io de ampitsaivo ary reto riny ny amin'ny filakevitry ministra androany satria raha ny tokony izy tokony isy fanapahan-kevitra androany de am'ireo olona tendrena marobe reo hitazona direction reo na direction régionale io na direction générale io na zay ho direction rehetrarehetra zay a créé hita ao anatin'ny organigramman'ny ministera de anana mission politika daholo amin'ny akabeny hametraka an'izay base politika izay hiatrehana 2023-2024 zay le hoe ho tendrena anao inona zay no anotanin'ny olona teo akoatr'izay ny fitsidiana rehetrarehetra ataon'io fanjakana io sy ny décision raisin'io fanjakana amin'ny hoe atao lay fitsarana amin'ny tety vohatra jugement supplétif zay mazava ho azy hitatsika amin'ny sary io ny arahany ministera ny fitsarana sy ministera ny atitany ary ny fitsinjaram-pahefana ny amin'ny hoe hizara ametraka ary hikaroka andreo olo-pirenena zany zay tokony hanaovana an'izay fitsarana amin'ny tety vohitra zay jugement supplétif ho isika ka audience forainina natao anatin'izany de iny jugement supplétif iny rehefa avy eo miaraka amin'ny karapanondro mamerina n'le olo-pirenena zay mbola tsy nanana ny sora-paterahana de ny tanjona ao anatin'izay manomboka amin'ny voalohan'ny volana septambra de azahoana 3 millions hana malagasy hahazo an'izany taratasy marika mpiterahana izany de azo karapanondro iny rehefa avy eo ho an'ireo fenotona de telo tapitrisa eo zany ny tombona ho an'ny fanjakana ho an'ny olo-pirenena malagasy tsy mbola manana sora-pahaterahana sy karapanondro pirenena raha ny tiaremarika eo hita ozy zareo tamin'ny fandisam-bahoaka farany teo zay ny angany zareo fa tsy tongatonga ho azy zany satria ny objectif en seni zany de hoe 10 millions any ho any na mety mihoatra lavitra ny 10 millions reo ho recensé ao anatin'ny liste électorale raha hita zay faly de avoaka kely tamin'ny farany teo tamin'ny ralina révision annuelle ny liste électorale hafa iny de hafa le refonte totale fanaovozana tanteraka raha va ny ralina
iny fatao isa-taona, ny refond total isaky ny folo taona. Le ny azazona tsy nataony reto fa ataondray le izy am'izao fotoan'izao fa misy ketrika be tabe any ambadiko zay. Ny distrika zany le solotena seneny ny distrika amin'ny heritaona reo voiasa. De mandeha am'izay zany, raha ity ny eritreretin'ny seny any am plus de 10 millions ho any. Zay voasoratra ao anatin'ny lisitry mifidy, tao anatin'ny ralina, rehefa ataony ny refonte total ho tratra firy izy io. De ny fanjakana miteny an'le hoe fitsarana amin'ny teti-vohitra amezana sora-pahaterahana sy karapanondrom-pirenena 3 tapisany azy na 3 millions, ka raha raisana zany reo 13 millions zany. Anentsikisa fotsiny ve zany? 13 millions zany ny fidy. De mandeha le ketrika madinidinika io izy io. CENI élection 2023, objectif 13,5 millions de lecteurs. Tsy miteniteny foana ny antsika eto e. Tsy miteniteny foana tsika eto. De efa mandady moramora le filopokon-tany tendrena. De efa miasa le direction samihafa na régional io na le direction générale sy reo ratsana samihafa ny tendrena isan-kerinandro ao anatin'ny filakevitry ministra reo. Marina fa misy ny enquête de moralité, misy ny expérience samihafa, fa zao manana mission politique heritaona alohan'izay fifidianana izay. Zany ny antony mampamailo amintsika. Ka zao zany fijerintsika an'ity rino. 1er septembre l'izy ny hoe lancement officiel an'ity jugement supplétif aty. Ka raha raisitsika septembre ka hatramin'ny octobre ray volana, octobre ka hatramin'ny novembre roa volana, novembre ka hatramin'ny décembre telo volana. Ajantsika 2023 marina fa tsy voasoratra ao anatin'le filakevitry ministra hoe manomboka voalohan'ny volana septembre ka hatramin'ny ty volana ty na ty taona ty no anatanterahana an'ilay fitsarana amin'ny teti-vohatra. Io koa tsy maintsy misy fepitaona io satria volany miasa amin'io ary fahefan'ny mpitsara io. Fa ty ny zavatra resahantsika. Raha ohatra sika zany tsy eritreritra rina 2023 manomboka janoary voalohan'ny volana, fa raisitsika fotsiny zany le 1er septembre ka hatramin'ny 31 décembre telo volana zay. Firy ny telo volana rina? Manodidididina 100 andro. Marina hoe 30 jours fois 3 90 jours fa ometsika gadohana izy début janvier 2023. Folo andro zany. Ka ahoana no ahitany fanjakana sy ny any amin'ny fokotany sy ny mpitsara 300 000 olona ho anaovana jugement supplétif sy karapanondrom-pirenena asa be ny zany e. 300 000 rina. Apetratsika amin'izay raha fois 10 mame 3 millions. Fa ndetsy ataotsika hoe 300 000 fa 30 000 are fois 100. Zay le mahatonga l'izy ho 3 millions. Dia ahoana nahitana an'izay 30 000 telo alina olona isan'andro. Mety io izy mety mimpandinika hoe tsisy dika ny ahitana an'izany. Fa na tiana na tsy tiana misy ezaka be tabe ny hanaparitahana mpitsara amin'izany. Ary tsy ho azo antoka mety ahita 30 000 androany fa mety ho 10 000, mety ho 20 000 raha pitso. Ary mety ahita ndray raha afaka pitso 40 000 fa mety ahita 5 000 fotsiny na 6 000. De tsy anao ny SMM zao fa nyteny de ahoana ho avy any amin'izay manko tsika. Donc tsy maintsy mahita 30 000 olona isan'andro zany mandritra ny 100 andro raha ohatra ho ka raha isika hoe 100 andro l'izy hatramin'ny voalohany janoary 13 fa raha 10 andro le izy de 300 000 olona. Sarotra ny ahitana zany rina. Sarotra ny ahitana zany. Raha ohatra ka lafin'ny teknika zay resantsika zay, fa mbola mijanona eo tsika amin'ilay paikady mpanjakana. Izany ve sy le fomba fiasako toto ve le mety misy anton-javatra ny erinandro samihafa ve ka amezana tsino mpitsara rehefa avy eo no mahatonga amin'izay ny SMM mamailo amin'izao fotoana izao. Ka ozy izy ireo hoe aloha hiato mandritry ny 5-10 andro ity fitsarana amin'ny teti-vohatra ity satria ny mpitsara tompona andraikitra amin'izany ihany no afaka manao an'izany. De ndraso aloha ndao hoe notsika ny hevitry ny SMM manoloana an'izany. Izy zany atao hoe le SMM dia ny syndicat ny mpitsara
eto Madagasikara de miverina ao anatin'ny ady hevitsika satria ity resaka ty tena resaka tena goavambe ary raha tsy mitandrina voaka malagasy, raha tsy mitandrina ny mpanara-masom-pifidianana, raha tsy mitandrina ny mpanao politika, raha tsy mitandrina ny acteur politika rehetra, ary raha tsy mitandrina ireo zay mieritreritra fa ho candidat en prochaine élection ho avy ao na présidentielle na législative na communale, tsy doublant ntsony ny adevitra eto fa triplant, ary iseho amin'ny endro maro samihafa le izy ary tsy fakahitana ny kafoiazo politika eto ateraka zany adevitra ara-pifidianana zany. Ndao arafaly le interview an'ny SMM no alefatsika zay rehefa vonona de resahana io satria tsika zany mametraka ny adevitra tsara tena hisaina ny rehetra ao anatin'ny ty raharaha ty. Ka ny SMM koa mailo Ka samy mailo ny anazy ange tsotra tsy te ho azo tsiny le mpitsara fa zao mila mahafantatra ihany koa hoe inona marina ny tena tiany le fanjakana tao, ny détail teknika rehetrarehetra ny fomba anaovana an'izay adevitra karapanondrana eny navoakany teo anivon'ny imprimerie nationale riny 2019-2018 hoe nisy confection ana karapanondro marobe natao de ity zany anatratra 3 millions 13 millions,5 ny tadiavina anatin'ity 13 millions,5 ka teo raha tsy vitatsika ny gérer élection amina 8 na 9 millions d'électeurs, ity 13 millions 500 000 électeurs no gérenao. Dimetsy 13 tapitrisa. Tsy moro zany. Tsy moro zany de eo koa mampamailo amin'ny vondrony européenne satria lalàna daholo ny kitihana ny rehetra rehetra io ka ny cadre juridique etrehana ny fifidianana akoatrin'ny institution sy ireo commission isana fifidianana efa mampamailo ny vondrony européenne amin'izao fotoana zao. Député Fetra ao ambadika ao, capitaine d'équipe ny vondrona parlementaire ny Antokotiko Madagasikara. Ao vonona ndawara okefaly. Somary tsy maintsy enjehana maimaika ihany satria mety misy ifandraisany ao anatiny lisam-pifidianana ka izahay de mila mailo. Za moa miteny foana hoe matetika ny olona mamila lalandava ty amin'ny fitsarana no mety ho lesoka sy mety ho fahadisoana mikasika an'izany zavatra zany, de izahay amin'ny syndicat sy amin'ny mampitsarampitsara hoe mamoaka izany didy jugement supplétif izany de mila mitandrina izahay mba tsy ety aminay indray ny fahatra ny rihatra hoe ianona nahazo, ianona tsy nahazo, ianona ohatran'iny ve de tokony ohatr'izao zao sakany izahay fa ny fanaovana an'io zavatra io de mila prudence be. Zavatra mila hajaina, mila apetraka ny teny zao ny taty olana arakolona, moyen financier, moyens humains zany, moyen matériel ihany koa ny resaka déplacement n'ireo éléments izay andeha hanatanteraka audience foraine reo zany iny mbola tsy fantatra effectivement exactement hoe ahoana ny fomba an'izany. Fa izahay tamin'ny zoma de efa nanao ny communiqué fanatsahatra rehefa nifandinika izahay satria tsy vitany tamin'ny zoma ny fivorimbe zay natao, de rehefa nifandinika izahay teto de tapaka hoe so de teraka problème hafa ndray ty fa aleo aloha atsahatra andinihana tsara côté technique sy ny réalisation fe zay mazava tsara mihitsy ny fanazavany ny filohan'ny SMM teo Ambitanarivo. Tena mazava tsara mihitsy ny hoe isy fandraisana ny lisam-pifidianana ve ty so de hiteraka problème samy hafa ty lafin-javatra ty satria fa samy mailo ny rehetra ka mba tsy ahatongany any hibaby ao an-damosiny zay mety ho fahadisoana ateraky ny fanapahan-kevitra raisy ny fanjakana. Ny tany raha teo tsy milamina, ny volony européenne mpamatsy vola mametraka ny ihany, ny mpanara-masom-pifidianana ohatry ny tsy mino lafin-javatra hafahafa zany te hametraka fomba fiasa vaovao. Ny FFKM zany hoe ny autorité morale efa somary mametraka hoe ndao mifampiresaka ohatry ny tsy milamina, de amin'ny sabotsy zao izy fitaovam-bavahana karakarain'ny FFKM mintsika fa misy hevitra vaovao ndray tolo-kevitra fanatsaram-piainana eto Madagasikara hoentin'ny FFKM amin'izany fitaovam-bavahana zay karakarain'izy ireo zany, de samy miandry an'izany isika ka aokotsika zany indrindra zay mieritreritra hoe hirotsaka amin'ny fifidianana ho avy eo na inona fifidianana andraisany anjara
ho mailo matotra eo anatrehan'izao fiatsika ny fitondram-panjakana zao fa averintsika ny zavatra ataonyity fitondram-panjakany ity tompoko de tsy misaina afa-tsy tsy ny ahafahany maka ny fanjakana 2023 de tsy mianatra tsony tany Sainte Marie nandoko ny lokon'ny fitsarana amin'ny volomboasary, tsy mianatra tsony manao akanjo kiraro volomboasary ampisehoana ny lokon'ny orange ze dress code ny TGV ny Irmara, tsy mianatra tsony tany amboli be Voemara hatramin'ny kit éclairage ara lokona amin'ny lokony orange nefa volam-panjakana reny, hatramin'ny lokon'ny sekoly rehetra amin'ny bâtiment public rehetra lokona ny lokony volomboasary, de izy menakavy amin'ny loko orange avokoa zay tokony anana amin'izay tsy fiandanina zay raha mieritreritra fa mpitondra fanjakana, de manararotratra mibangam-be alina satria efa manaiky voaporotra daholo le vahoaka malagasy zay rehetra miteny amin'izao fotoan'izao, de matahotra gagazo, matahotra ambany atsinanana, matahotra fisamborana, matahotra cybercriminalité, de efa fantatra fa mahomby zay fomba fiasan'ny fanjakana zay, de ararotina ny fanitsahan-dalàna ka inona ny état de droit tianao ampitaina amin'izany, resahan'ny tonton Mota teo, état de non droit misy eto Madagasikara. Mazava tsara zany resahantsika zany. Ka eto zany message no ampitaitsika hoe atraizany fijoroan'ny mpanao politika, atraizany fahasahin'ny antoko politika mandray andraikitra anatin'izao zavatra zao. Efa miditra tsikelikely any anatin'ny zavatoza manolana lalàna, zavatoza ahafahana mametraka paikady ara-pifidianana hatongavana 2023 ny mpitondra amin'izao fotoan'izao. Ka raha tsy ho tonga anjany ny mpanao politika, tsy ho tonga saina ny mpanao politika sy ny antoko politika, de ozy tsika manome malalaka ny tsy maty manota, ny impunité hanao ny ataony tahaka izay efa nataony ataony tamin'ny 2018-2019. Remise en cause ny élection ny mbola misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao hoe ny élection présidentielle iny lisy mpifidianana iny no ny batana ny élection législative, iny lisy mpifidianana iny no ny batana ny élection communale, kanefa de doublon iny lisy mpifidianana iny. Natao ny élection sénatoriale, grands électeurs tsy ampy ny etrehana fifidianana, mazava nefa ny ambara ny lalam-pifidianana zay mifehy fifidianana hiatrehana, nany hoe ny lalàna ahafahana manao fifidianana l'olona. Nety le fifidianana l'olona 2015 teo amin'ny mpanolo-tsaina sy ny ben'ny tanàna, fa tsy maintsy fenony io taty aoriana, dikan'izay tsy maintsy misy ambaratonga ndrafitra hahatongavany le grands électeurs, fa tsy ny raharahiany zany farany teo 2021. Na inona ny inona fanazava-kevitra nentin'ny mpanao politika rehetrarehetra tsy mety ane io e, tsy ampy ane le grands électeurs hiatsika am'le fifidianana e, fa tsy ny raharahiany izy menakavy, fa faly izy menakavy. Manana ny zato isan-jato ao anatin'izany antenimeran-doolona zany. De eo zany tsika mila fahamialona tsara ary mila manaraka ny amin'ny antsipiriany ny vaovao rehetra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao. Zay mare an'ity fandaharany ity de mila mifampiresaka, mifampilaza fa misy risika ny élection ho avy eo amin'ny paikady politika ataon'ny fitondram-panjakana. Misy risika ny élection ho avy eo ary tsisy, ary tsy ho azo, ary tsy azo ny saina eritreretina izany hoe tena adio angarahara azo ny be sy ny maro ekena zany, accepté par tous. Am'izao fomba hitireteny le fitondram-panjakana azy izao. De eo zany ho iaho zay mahare am'izao fandaharan'izao isika rehetra, de tokony anjaratsika no mamantatra ny zava-misy ary tatero aty aminay zay fa zavatra tsy milamy mahita atsika any amin'ny fokotany, any amin'ny commune, any district rehetrarehetra any, ahafahantsika azy miresaka any amin'ny ambaratongan-drafitra rehetrarehetra na eto amin'ny fandarana mba hisorohana, na de efa mandeha ara le fanjakana tsy vozina eto ny lakanjejo. Manararoatra fa matahotra le malagasy, efa tratran'le répression, intimidation,
mandeha be ny kakazo, mandeha ny cybercriminalité, ka manararaotra ny tsy fahafahan'le malagasy tafahetsika intsony de mieritreritra fa graviny ny avoaka ny crise ho avy eo. Tsy mbola tonga ny crise post-électorale akory ary aho, fa atahorako zavatra hafa raha ohatra ka zao am'izao endriny zao ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Mbola ho avy eo député Fetra hiaraka amiko resaka am'izany satria anisany tena manapoka ny zava-misy any amin'ny fokotany ihany sy mamboaka Fetra Lalamzafimbololona ny am'izay paikady ratsy de mitondra ohatra miainga ho aminy izy ao amin'ny boribory tany fahadimy. Efa tetiko député Todsoa ny resaka ny zava-misy hitany maro be nefa miresaka na ny avy any Ambohidratrimo Manala sy ny sisa hoe tandremo fa zao ny zava-misy ihany ka félicité tsika, anaovantsika bravo ny fihetsika ny aseho an'ny SMM satria eo ampilatanana mpitsara ny fahafahana manao fitsarana amin'ny tetivohitra ka nahaton'izy ireo aloha zany. Sa ozy izy ka misy fandraisany amin'ny lisam-pifidianana sy ny sisa, mila mazava tsara zany. Donc comme quoi mba misy intellectuel gasy, mba misy syndicat mijoro am'izao fotoana zao. Nisy resaka aza hoe balizy aloha am'ty zava-toza ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao ty. Mety manana fanazavana teknika amin'ny fanjakana peu importe, tsy olan'izany. Fa ny rehetra de mametraka fahamialona satria ny fifidianana dia tsy raharanjaza, tsy somanjaza zany, tsy daolanjaza zany. Tsy olona midongona azy fanjakana zany ka ikoretaka lava na anao fombafomba laza efa maka fanjakana, efa anaty fanjakana maka fanjakana. De anao zay fomba azonana zany. Tena mila mahamailo zao trangan-javatra rehetrarehetra. Zay ny tenina tsika, ijorotsika hoe mikisana aloha. Mila mampandefitra ny ampi-po mihitsiny ho an'izay tena miaraka mandeha anatin'izao tolo-limbonana zao. Fa tsy te hanandratsy tsika. Tena tsy te hanandratsy tsika ary tsy te hieritreritra crise vaovao. Ka na crise alohan'ny fifidianana io, na crise aoriana fifidianana. Zany mbola mametraka varavarakely na devitra tsika io ny fikaonandrom-pirenena. Ina nasay andro loka. De anjara mpitondra fanjakana zany. Fa efa mampamailo ny zava-misy am'izao fotoana zao. Mampamailo ny zava-misy am'izao fotoana zao. De zay fahamailony zava-misy am'izao fotoana zao, ny ijoroan'ny sehatry ny hery rehetrarehetra eto amin'ny firenena ho mailo matotra eo anatrehan'izany. De averintsika ho isika. Tamin'ity ndray mitorako ty kosa e, mba mendrika e, mba te hafany e, bravo, félicitations, merci SMM amin'ny fanapahan-kevitra ny raisinareo. Mampisaina ny valandresako amin'ny mpanao gazety zay nataon'ny SMM. Mety ho sarotra le izy mandray an'le izy fa kosa heverina fa zava-dehibe zany adevitra zany. Eny ary, efa eto akaiky eto ny filohan'ny vodina parlementaire ny antokotiko Madagasikara, ny député Fetra Lalamzafimbololona voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahadimy, efa vonombonina tsara izy. Miaraba député Fetra. Miaraba faniry a, miaraba ny mpanaraka tsy mahafoy izao fandaharan'izao ary ao anatin'izany koa ny itondrana ny arahaba ho an'ireo vahoaka malagasy na ny eto an-toerana na ny any ivelany a, naovana kopakopa-tanana indrindra ireo ao anatin'ny fahoriana am'izao fotoana itenenantsika izao. Maro izy ireo a, no ny antony maro zay tsy hidirantsika fa dia naizany anaty zany a, tsy haintsy hitondra ny teny fampiononana sy fampahirezana ho an'izay nidona-pahoriana. Anisan'izany a ny namana mpiara-mitolona mpikambana tiako Madagasikara, mpitratroka mafana fo tamin'ny fiarahana ny tolona izany, nanomboka tamin'ny taona 2021 nefa nodimandry de mampahery ny fianakaviana ny vady aman-jana ny fianakaviana manontolo mahereza daholo tsika. Fitondraka zany koa tsika rehetra malagasy mpiray tany razana zay ao anatin'izany fahasairanana mety ny tsy fahasalamana no ny sedra mafy mahazo amin'ny fiaina de mampahery antsika rehetrarehetra izahay eto amin'ny fandarana miara-manonja ny MBS Radio Mada. Diditra mivavany isika namana fanitra satria ohatry ny fomba fanaotsika ary marina loatra fa dia hoe mahita ho ambara tena ary mitombo andro amanalina ny zavatra tokony ho resahantsika noho ny fihetsika tsy matotra asana ny ilazana azy hoe tsy haiko tsy fahamatorany, tsy fahendrena, tsy fahalalana ihany koa ve
ataony ny mpitondra sy ny mpanaradia azy a isanambara tonga na olombo fidy io a na olombo tendrika de ho avy am'izay mariny tsika rehefa aveo a teo ihany koa ny resahanao reny hoe makasika ny fanambarana zay nataony ny syndicat ny mpitsara anatiny daholo zany ho toy an'ireny fanambarana efa nataony ny syndicat ny administrateur civil teo ihany koa manamafy ny zavatra efa nitakitsika nandritry ny volana maro zay ary rehefa nangatatsika ny teo anivony ACDDED izay efa nanamafy a mitovy amin'iny ny fanambarana natao natoko maro atoko politika maro eny atoko miaradi na mbola miaradi am'izao fitondrana TGV efa mitoka monina izao mandrafitra moa izy rehetra reo a lay atao hoe plateforme na vovonana IRD zay manohana ny Andriamatoa Andry Rajoelina zay eo fitondrana ankehitriny ka ny anomboatsika azy dia fanontanina no aperatsika am'mpiaino am'rehetra ny manao hoe tena firenena tena mbola tandalana ve ty Madagasikara ty e amin'ny akapobeny hoe tandalana marina ve ty natao aniza lay lalàna na lalam-panorenana io na lalàna feizoro na loi organika na lalàna tsotra io na ny décret io na arrêté fa raha ny zava-misy voapirofo zany satria mipetraka ho tantarany zany zavatra rehetra zany tsy azonao kosehana dia ny hoe nitsakitsahany reto mpitondra taren'Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena ankehitriny za efa kely sisany fotoam-piasany ary nirariana mihitsy mba andeha aingana ny fotoana satria raha mbola mijanona elaela eo zany filoha izany namana faniry sy mpiaino dia mbola hitombo avy firy eny ny fahantrana sy ny fahasairanana ny fahampitehan'ny fiarahamonina sy ny fihavanana malagasy tena nanao marina izy nanao zavatra izay mbola tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 90 taona fa tao anatin'ny 5 taona monja de apotika ny toe-karena tao anatin'ny 5 taona 4 taona de apotika ny fiarahamonina potika ny fihavanana malagasy a tsy nisy tsy potika ary na ny fotodrafitrasa de fotodrafitrasa atao hoe tsy lahara-pahamena ny natsangana de zany rehetra zany a lainga sy ny karazana fake news a ny resaka inona mésinformation désinformation na hoe lainga nininana ely a na resaka tsy fahalalan'ny vahoaka moa ny tena dikany amin'ny teny frantsay raha resaka mésinformation satria nisy tiako mampatsiahy an'ity fa nisy zany ny dinikasa nisy ny karazana séminaire zay nikarakarainy reny avy amin'ny organisme internationaux reny tao amin'ny assemblée nationale tamin'ny taona lasiny nakasika an'izay resaka hoe mésinformation désinformation inona mety ho fiatraikany ary mbola hitako ihany koa tao anatin'ny gazety tsy maninona la gazety de la grande île ny resaka an'izay izy ho an'ny androany dia mifanojo am'izay le hoe ny vokadratsiny zay le fake news sy ny resaka fampiasana ny vaovao tsy marina entina andrendrehana saim-bahoaka mety ho entina azahoana tombontsoa manokana na arabaritra io na ara-politika io zany rehetra zany mila ifampitazatsika sy mila ifampizarantsika amin'ny vahoaka mba ho tonga saina mihitsy le vahoaka mba handray atanana ny hoaviny sy ny taranany de amin'ny akapobeny no hoavin'lay firenena zay ny anona le fanontaniana napetraka hoe tany tandalana marina ve ny valiny moa de fiarahantsika mahalala fa hoe tsia tsia inona no anomboatsika azy ara isaorana araky ny teninao teo satria ho toizako raisiko ny teninao teo satria anisan'ny atao actualité ary isaorana azy hoy namana faniry ary amafisiko zay fisaorana fahasahina mijoro ho anareo mpitsara mpikambana anatin'zany SMM na syndicat ny mpitsara izany misy iny toy izay sainona ny rasan'ny vahoaka sy ny mpanara-baovao ny malagasy amin'ny akapobeny na tsy manam-potoana loatra ara iainona izany no ny fahantrana lalina ny vahoaka misy iny toy izany ho anareo intellectuel lozy na manafany zay indrindra ho antsika varam-pianaranareo ho anareo ho varam-pianaranareo ho anareo izay mpitarika syndicat ho anareo mpiasa-panjakana ho atsika rehetra na izanaizana sehatra tsy miakina na any amin'ny resaka hoe sehatra tsy miakina zay tena hoe fototry ny fampandrosoana ty fiaina ty sy tokony samyjoro ianareo manohatra ny tsirariny adiditsika zany inona ny tsirariny ao marobe de ao anatin'zany tsirariny zany zay le teneniko tany amboalohany teo hoe fanaparitahana vaovao tsy marina noho ny mety tombontsoa manokana noho ny fitiava-kely fanefa noho ny ihany koa tombontsoa ara-politika dia na tsy nahavita ninoninona aza
araky ny nampanantenaina de any amin'ny lainga na talohan'ny fifidianana angalana ny fony voaka na mandritry ny fitondrana lay firenena de alainga sy ny fitaka no anetsemana anetsenana zay zavatra tsariky nefa mbola maniry miariary mihitsy fa tsy matotra lay mpitondra ankehitriny misy ainjaza ny mpitondra ankehitriny zavatra roa no azoko amin'ny tinana azy raha ny fomba hitondrako ny famakafakana sy ny faneho-kevitra ho an'ny anio a dia voalohany indrindra aloha dia ny hoe mpisandoka ny filoham-pirenena de ny faharoa dia tsy manana le atao hoe honnêteté politika sy honnêteté intellectuelle ny mpitondratsika tariny Andriamatoa Andry Rajoelina zay zao anisany hitondrako ny famakafakana voalohany inona no anton'izay mbola namafisiny ny tranga sy ny zava-misy a nandritry ny fitokanana ny lalana ambilibe makany amin'ny sava iny zany zavatra ny tranga zany ary efa ndraisahanay tety maro ombieny hoe rehefa mahita vahoaka ny filoham-pirenena dia tsy mahazaka fa tonga amin'ny fampanantenana ary tsy vita amin'ny fampanantenana any tamin'ity indray mitoraky ity fampanantenana ary tompon-daka maneran-tany mihitsy izy raha ny fampanantenana tsy tanteraka fa ny olana dia tonga trany amin'ny fanaratsiana reo filoha ray aman-dreny nitondra nyity fireneny ity a teo aloha teo anisan'izany ny filoha Ravalomanana na tsy nitonony aza fa anisan'izany indrindra ihany koa ny filoha Rajaonary Mampianina izay raha ireo roa mitambatra ireo fotsiny mbola tsy hiteny ny filoha Didier Ratsiraka mbola tsy hiteny ny filoha Tsiranana fa raha ny fanaratsiana na tsy nitenenina mivantana raha ho any anarany nefa angeka ny zava-bitany zao filoha ankehitriny Andriamatoa Andry Rajoelina izao mialatsiny no tany saina sy ny fomba firesany amin'ny ankapobeny dia toy ny hoe taningazana tany efy ty Madagasikara ty a nanomboka hatramin'ny 824 fa ny fahatongavany teo amin'ny fitondrana tamin'ny 724 no nahatonga ny fotodrafitrasa sy lalana lalam-pirenena reny sekoly rehetra misy efa nitondrany Andriamatoa professeur honorable Toditsomo teto resaka zany makasika nisany zay nidison'ireo olon'ireo nidison'ireo olon'ireo na hoe firy moa nisan'ny sekoly fanabeazana fotsy eto firy moa nisan'ny de zany noho ny tsy fahalalana iaho fa ao ihany koa le atao hoe tsy fifananana le honnêteté politika sy honnêteté intellectuelle akoatra amin'ny mampisandoka zay roa zay moa zany no ezahako velaberana fanombohana ny fandraisam-panjara fitenenana mety mihitsy dia reny tany ambilibe ny raha tsika nahita satria lasa miteniteny foana de mirediredy ny teo akaiky ny teo ihany no mipetahany a de tsy iza fa nivadiny araky ny raha tsika nahita tany amin'ny hoe viza loatra arany de mpanolotsaina nyty filoham-pireneny ity e fa nainina amresaka fanipazana hoditra akondro ve reny sa tsy fieritreretana alohan'ny fitenenana fa mety mba miteny ihany ny mpanolotsaina amin'ny akapobeany le izy de ao daholo zany zavatra drehetra zany ny sasany ozy izy vaty fototra ny napetrany sy ny fampanantenana fa ny asa akoatra n'le fisandohana io a tafiditra ao anatin'lay nytany saiko voalohany teo hoe fisandohana pisoloky misalovana miravaka ny vangy zay tsy anao ny namony voay raha ny fiteny malagasy satria ary fomba fanaony io a raha mba izy marina moa na vitan'ireny ohatra hoe tetezany kamoro reny tenenao marina ve mipetraka ho tantarange reny de voasoratra reny rokady reny rokady est nord est ny anarany de novanao rokady ny arivo de bypass tsara sotra Masay projet Masay 1-2 ny sasanozy izy zara raha nahavita de 5 taona de simba aiza le honnêteté intellectuelle sy honnêteté politika fa efa mirosanao amina propagandy Andriamatoa filosy ny ekipanao tsy amin'ny fotoanany tokany zay tokananao hoe tsy maninona fa zay nge le atao hoe fitohizany ny fitantanana ny raha-panjakana mba lazao zay mba niteny an'izay indray mandeha ve ianao Andriamatoa filoha hoe tetikasa efa nivolavolaina ny negosiana ny fampirarahany ireo mpitondra teo alohan'ny fandimby tamin'ny mpamatsy vola sy ireo partenaire technique sy financier zany tetikasa rehetrarehetra zany satria ianao ny eo amin'ny fitondrana de tsory le izy ianao ny eo amin'ny fitondrana tsy maninona tokany le izy satria zavatra fotodrafitrasa apetraka ho an'ny taranaka sy ny vahoaka fa ilay fanararotana ao anatin'ny fitokanana n'ilay izy hoentina naratsiana raha tsikera tsy maninona zavatra hafa sy amadiana an'izy ho any amin'ny zay indrindra sy ny hoe izy ny namon'ny baolina inona ny baolina ny vononao teo fa ka nisy fifaninanana teo na nisy matcha
tsisy baolina zany vola teo fa amin'ny mafiloam-pirenenanao fotsiny ary trosa mitovana ho an'ny vahoaka io. zay fa ny sasany raha mba nanao nisy trosa ara napetraka na avitala fotodrafitrasa fa ny anao nanotrosa zay navoaka ny cour des comptes nandritry ny fitondranao hoe gestion ny covid tamina vola efa 1 milliard de dollars latsaka kely hatramin'izao ane efa mimpangiory ny cour des comptes ane ianao sy ny ekipanao hoe fangahanareo ny enaenananao be marenina fotsiny zany ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity na manafaniry ka aloha tsika ifampitaiza ifampizara amin'ny vahoaka hoe mba raiso io zao araky nitatsika amin'ny sary io le fametrahana ny vaty fototra la usine hoe anamboarana etanol de ny ironie du sort sy ny teny frantsay ny vadin'ny filoam-pirenenany no nametraka ny vaty fototra tany am'le toerana tany am'le toerana tany ambilobe ho alefa faly eo manko le teniny tam'izay rehefa avy eo zay indrindra de hoe fa inona ro zay le tena ke tsy mahazaka mahita vahoaka de miteniteny foana de tena miteny de ny vady andefy mandriny raha mba fantany ny voatifotra voalohany tao anatiny reny teny tsy voahevitra nataony ny filoam-pirenena reny zay zany amin'ny tamin'iny te fa de hoe nahagaga ihany koa anankiray de hoe sasany no manao zavatra dia 5 taona de simba roa ara ny teneniko roa sa 5 taona roa apatsiahana ny anazy ny 5 taona fa taizy ianao aloha vo sambany navita lalana manko ny olana am'ty manko député fetra de zao misy fiteny malagasy hoe ranopotaka aza manonja maika fa ranomasina zay indrindra ka iny le vity iny dray aizako tete nandeha aloha taty Voimara de nandeha kely taty Daraina maromokotra betsika ambilobe am'izay raikitra am'izay mibalina ka bosy ny rehetra ohatrany hoe tsy mbola nisy filoam-pirenena tena nahavita lalana teto Madagasikara ny anao manko nakan'le référence 2018 fa ny ana trany 1960 mihitsiny ko tiany tsy misy ao zay sur 10 ny hafa zay mihitsy amin'ny raha mora favori mpandiandra maître manoratra ohatra ny fetre tena zareo zany mieritreritra mihitsy no hoe ry zareo no nahavita zavatra tonga de ohatrany hoe Dubai Madagasikara tangazana sy ranomasina sy tany hevitra de ndrasy aloha fa ho alefa amin'ny faly raha vonina lisy faly de alefaso le sombon'le feo fotsiny ny ilaitsika ao le resaka vaty fototra sy ny sisa namitaka le nalefatsika iny de d'accord de izay le izy député fetra zay raha reto olo reto zany miara mitotona daholo io zavatra io fa zany aloha tsy vita hoe ao anatin'ny herintaona sisa autoroute flyover tanamasanry téléphérique raha reo mahavita an'io ty hoa raha mipotako ty aza manonja maika fa raha masina mbola diny jirama aiza le 400 mégawatt na mpanatenaina fa tsy fahatapahanjiro no nenantsika tato ary akoatr'izay ihany ko mbola misy fa voana kely ndraisantsika par rapport le resako tany ambolohany hoe député ohatra ny 88 dollars zao tamin'ny voalohany herinandro ny barilany pétrole amin'ny tseny iraisam-pirenena de nefa zay zany ny antony natao tena noho ny ady any Ukraine noho zao katsaka tsara masy sy vanjobory sy zatra rehetra dia ny fanana lainga le vahoaka malagasy zay le tsy fananana le honnêteté politique sy honnêteté intellectuelle olona tokony ray aman-dreny anome ohatra tsara no mitondra ny lainga miaraka amin'ireo ministra sy nisy anambaratonga ny kabinetrany miaraka amin'ireo talesatsokaja manangana sy mamorona compte fako sy compte fake hoentina sady anaratsiana ny mpitondra rehetra ny fandimby telo izy alazaina fa nanambara fa tsy navita ny aninona fa hoentina iarovana ny olona tsy nanao ninina de tsisa fa izy mianakavy de mametra-panontaniana hoe mandra-paharovintsika sika malagasy no anaiky ho ataon'ireo olona reo toy izao ekena fa ao anatin'ny fahasairanana tsy misy miteny teo mikomi na mirotaka na manimba zavatra na migrevy fa hoe fotsiny amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny alalan'ny fitakitsika miaraka satria ao anatin'ny fotoantsika tonga de epita am'izay fandrafetana sy fanavozana ifotiny lisy mpifidianana isika ao anatin'izay tsika no mahita olana isan-karazany eny ambadimbadika eny tony reny hoe sakatsakana satria tahotra n'lay flora valomanana tahotra n'lay mpanohatra sy ny fanoherana no antony anaovana an'ireny sakatsaka ny satsokajiny ka tiako nitondra ny dieto fa asa moa ny ataony ivoniana hoe nisy ny taratasy mety tsy tazana mazavabe fa tsy nanam-potoanao taratasy nalefa ny sekretary ny atokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny zay nisoniaviny ny sekretera général ny atokotiko Madagasikara nalefa ho an'Andriamatoa ministry ny aty tany mahakasikana zavatra maro hoe ny zo fototra
ny nitsanganany zany atokotiako Madagasikara zany ara-dalàna sy ara-panjakana ary tena ara-dalàna ny fijorony reto daholo ny zony tokony isitrahany reto any ko nefa ny adidy sy andraikiny manoloana an'izay zo miaraka amin'izay zo tokony isitraha zay ny tany sainato zany ny voalazan'ny artikla 10 ao amin'ny lalam-panorenana zay ny lalàna makasika ihany ko ny mifeny atoko politika sy ny satana ao misy ny andininy voalohany ny andininy 17 ny andininy 19 izao Andriamato ministry ny atitany nitodika aminao ny tenanay voalohany indrindra aloha vakio rehefa lasany aminao mihina fa voarainao zay vakio zay de mba valio ny atokotiako Madagasikara hoe manao ana ny hevitra manoloana ny fanamariana sy demande d'information zay nataonay satria be loatra ny sakatsakana natao anay efa ny tany sainay tiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny sekretera général ho iateo ny zavatra rehetra zay zo tokony isitrahany zany atoko zany ny adidiny ihany koa sy ny andraikitra miaraka amin'izay zo tokony isitrahany zay vohitsakitsaka nefa zany rano zavatra hita tany Antsiranana tany Mahajanga eny eran'ny faritra marina tany Atsirabe na tany Soavinandrina nataiza teny be orizika amory vahoaka ampilaminana ao amina toerana manokana de andrarana ny antony itidia aminao Andriamato ministry ny atitany tsy zay ihany fa io aloha io taratasy nalefa ny sekretera général io mangataka aminao mitaky aminao amin'ny fomba entitra izay amin'ny mahasolombavambahoaka tsy amin'ny mahatiako Madagasikara fa amin'ny mahasolombavambahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy amin'ny mahafoloan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ao amin'ny antemera-pirenena valio io aza miandry ianao fa ho mafimafy ny fanontaniana azo anao amin'ny fotoana zay eo antsika amin'ny fifanatrehana sy ny question apetraka fantanapetraka aminareo amin'ny session manaraka anaovana ny LFI manomboka ny volana oktobra aloha tsy mitanile tsy ho ao mandrakizay ianareo aoka zay ny firaisana tsokombakomba aoka zay ny fanafinafenana aoka zay ny sakatsakana sy ny fanavahana fa rehefa hitanao marina na hitanareo amin'ny alalanao Andriamato ministry ny atitany hoe tsy ilaina natokotiako Madagasikara de amoay didy foany rasa ianao fa zay zarebirebe neto amin'ny mahalehibe ny OMC anao tena ary fantatra inge zany rehetra izany rehefa tsy eo itsony ianareo zay milaza aminareo tsy ho ao mandrakizay ianareo mandalo araky ny tenina manafaniry zay ny fahefana sy ny fitondrana tsy zao ny fanao maneran-tany amina tany demokratika tsy ohatra tsara zao fanomeny taranaka sy fampitanany amin'ny zanaka manjafy sy ny hoaviny ty fireneny ty mandalo ianareo ary kely sisa efa mitokamonina ianareo TGV zany efa mitokamonina ny vovonana IRD ireo raha toko mandrafitra amin'ny akamarony nefa nany hevitra amin'ny hoe tokony hirosona ary efa manohana n'zany hoe initiative na réconciliation nationale zany mbola zao ny ataonareo inona le tadiavinareo teniko teto zay manao hoe miandry ho tonga eo amin'ny toerany mpanohatra ve ianareo vao atsapa fa ilaina manaraka atsaka ny sy andafany zay vao soratra sy voafaritra ny lalàna indrindrandrindra ny lalam-panorenana mahakasika ny satany fanoherana sy ny sata mifeny atoko politika fa foany ho iateo ny tiako Madagasikara raha vitanareo fa tsy misy ilana azy fa zahodinkodina ny resaka ahitatsika ny toyany aza pedina le malagasy aza somaina le fiarahamonina fa efa fanimbana sy fanapotehana be de be ny nataonareo hatramin'izao tsika miteny zao atsaro ny frerianareo olombo teny sy olombo fidy amin'ny anaran'ny TGV ny resako satria tena avahako ny atao hoe IRD satria vovonana ho iateo ianareo sisa ho amin'ny tokamonina ao anatiny izay naka efa mifampiresaka reo ngefa mifampiresaka amin'ny ty anivon'ny fanoherany tsy resaka hoe fanoherany io na pomba ny fitondrana na resaka hoe majorité io na ny vitsy anisa na ny maro anisa fa hoe ahoana tokony atao mba tsisy ny korotana aoriana ny fifidianana mba ho maro toerana zay mpitondra hitondra eo zay no irairaina eto maraina atao andro ariva takinay aminareo ary fantatra loatra fa mitombona ny fitakinay dia avadika zavatra hafa foana tsy maintsy misy foana ry mpitaty rakena sy ry piso lelaka manao hoe toerana ny tadiavindreo hoe tena mahakaly eo nameno anareo
tena mampivotifova zany hoe tsy manindry fo fotsiny izay de firononareo zao atsanga tsy amanorana rehetra ao na nisy ary ihany fa ny fomba fanaonareo a TGV de efa fantatry ny vahoaka malagasy ary efa nanomela mosina anareo tsy vitany hoe tsy tianareo itsony ny vahoaka malagasy fa efa manka ala efa tsy andra ny vahoaka ny anatanterahana ny fifidianana nefa moa misy ny fiomanana de mila miaritra kely isika vahoaka ao anatin'izany nefa no anetanantsika vahoaka andray andraikitra ny soratra anarana so ihany fa ny teny ny SMM ekena fa maro ny tsy manana kara-panondrom-pirenena ekena fa maro ny tsy manana kopina haterahana na manana olana ny sora-piakonana de mafisiko ny fisaorana ny syndicat toy ireny sy ny faneho-kevitra efa nataon'ny syndicat ny administrateur civil io manao koa ianareo ary fanindrono zao no nanohatra ny tenin'ny filoha-pirenena sy ny fitondrana izany syndicat amin'ny magistrat zany ny voalohany mahakasika an'ilay fitsarana manokana ny resaka momba ny ady tany ekena fa misy zany fa aloha ny teknisianina no nametrapetraka ny fomba natanterahana azy fa conseil des ministres amirediredy ny teniteny foana manao kajikajy ambadika matombo teny enyreny ny SMM misy zavatra tsy nomanana tsara tao misy ny resaka tokony fampiresahana tamin'ny teknisianina ireo manana traikefa fa tsy hoe taitaitra eto andro any de mipetraka marina ny fanontaniana ho atsika na manafaniry manao hoe misy ifandraisany ve zany amin'ny hatram'izao nke mbola tsy débloqué vola tokony hanomboana ny fametrahana ny ireo agent recenseur na le mpanisa ny mpifidy na agent électoral enanivo mifoky tany tsiraveny na le atao hoe comité local de recensement iny zany mbola tsy miasa hatram'izao trio araky ny teniko teo aiza le vola aiza le 25 milliards ny tapahana nandritry ny lalàna amin'ny fenitetim-bolana sy mpanitsinana ny LFR tamin'ny volana jolay lasa teo misy ifandraisany ve ny tsy fidébloquena ilay vola sy ankilany ny amin'ny hoe tsy mbola fanomboany izay asa tokony fametrahana ireo tompona andraikitra eny fotony ny amin'ny fanisana ny mpifidy izay voafaritry ny lalàna ny ao amin'ny hoe isa taona isaky ny 10 taona no anatanterahana zay fanavozana ifotony zay ray fa ao ihany ko miayay izahay ihany ko ary marina loatra ny tenin'ny SMM sy ny ayay napetraky ny SMM ny anivompitsara hoe iny ty zavatra tapatapahana fahatany ty de aloha laviny any misy iny toy izany toy iren'le fitsarana na misy ny olana raha miresaka fananatany fa io tsy tenitenenina fahatany tapatapahana anivon'ny conseil des ministres any fa misy dingany io misy fifampiresahana amin'ny tompona andraikitra sy ny fikambanana na ny rafitra rehetra zay voakasiky zany fa soa de sanatry iza de misy fikonokononana labato sy endry hafa ndray eo tsy fantatreo tsony hoe ity olona ity ve efa manana kara-panondro marina nefa sao de mbola anaovana kara-panondro fanondrony zany ny ayahanay ny aya tsy havanana efa fantatry ny rehetra nge ny fikafika natao tamin'ny 2018 tamin'ny resaka lisy mpifidianana ary efa manaika nge ny tompona andraikitra ao anivon'ny ACDDED am'izao fotoana tenerantsika zao hoe tsy tomombana tsy ara-dalàna betsaka fikafika nge tao anatin'ny lisy mpifidianana eny ko ny fomba fanatanterahana ny fifidianana indrinandrina taty amin'ny fikirakirana ny voka mpifidianana aza manao be marenina rea okizay ndre matofilosy ny ripiso lelaka mpanaradia azy eo fa tena tsy paky mialaina ny anareo ozy ny lohatenina gazety anankiray zay tena matanjaka marina ve sao de vovonam-botsy isa tsy tena hiditra am'izay fa ny hoe tokamonina ianareo efa ianareo rehetra izany tsy manaiky ny rosona am'izany fikaonando zany tapao ny hevitra dia ny mbola tsy tara fa ho tombontsoam-pireneny zany tsy fitadiava-tseza fa ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy maro anisa ohatrohatran'izay ny mahakasika ny resaka lisy fifidianana metrahana fanontaniana iny dia mafisiko le teny teo hoe miandry ny vali teninao andre matory ministry aty-tany mahakasika an'izay jugement supplétif teo moa fa nyresahana manafaniry hoe na hoe didim-pitsarana manolo sora-piakonana moa ny dikany amin'ny teny malagasy dia mihina fa tsy valaparako iny fa efa tondranodrareo fanazavana teo any compte fake ihany koa de efa somary nyresaka kely ihany teo fa iapita kely mahakasika ny resaka voana nampandany mantsy nisy délibération teo niveau CUA izy rehetra teo le any no mitondra ao manao kopakopa-tanana ho an'ireo mpanolotsaina ny tanàna
namana rehetra ao a na viaiza misy ny atoko a sy ny vovonana nisy anareo fa kopakopatanana any satria samy pisehatra sy olombofidy sika ny fanontaniana mipetraka fotsiny ihany na izany na tsy zany de tsy manakana atsika tsy ametraka fanontaniana mahakasika an'ity mitodika aminao ndre matombe ny tanàna aloha voalohany indrindra alohan'izay a mitodika amin'ny fitsarana aloha maninona ry fitsarana ao ianao ndre mato ministra ao anao ndre mato prime ministre tompon'andraikitra voalohany administration maninona ny tsy misy atreto amin'ny fotoana itenenana androany ny fanadiadinana ny fiatsonana ndre matobe ny tanàna tamin'ny fitoriana zay nataony ny mpanolotsaina avy amin'ny erika piray vondrona taminao maninona ny mbola tsy misy fiatsona hatramin'izao a maninona mbola tsy manomboka amin'ny fanadiadiana raha izay iandrinina ianareo bianco pak sy ny sisa fitsarana tsotra maninona ndre matobe ny tanàna no tsy manome satria prérogative no ny fahefanony ny tsy manome ny tambokarama zay voasoratra tao anaty tetibolan'ny commune tamin'ny taona lasa fa tsy nomeny ireo mpanolotsaina voafidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara sy misy apahany voafidy tamin'ny combat fa nahazo tamin'ny faraparany teo le voafidy tamin'ny anaran'ny combat taiza te tamin'ny tantaran'ny firenena de misy erika ko Clémence moa zany keto amin'ny iraka marina re moa zany anisany tsy nazo fahefana aviaiza andre matobe ny tanàna ary ho anareo mpiaro azy ianareo mpanolotsaina piso lelaka aminy hovidinareo lafo zany a sao de mieritrerity ny alamainareo fa tsy eo amin'ny toerana tsony fa de miomana zay sira fa tsy olany antsony ianareo masika be amin'ny teny rehefa tsy tona fanazavana minomboko zao nareo na merina ny tombontsoa zay tokony isitrahany de miomana ianareo a fa de miandry anareo ny fitsarana amin'ny fotoana tsy maheo amin'ny fitondrana tsony andre matoany raduel afaka eritaona eo tena mahitsy amin'ny teny aminareo a tsy fanaovana fanapara-pahefana araka ny teniko tany mbola hoe tanytandalàna ve ty fireneny ty tanytandalàna ve ty Antananarivo renivohitra Madagasikara hoentina andre matoa be ny tanàna ankehitriny am'izao fotoana iteny antsika zao tsy zonao ny manapaka karama reny raha nisy ny fahadosoana nataony misy ny dingana tokony ho arahana ao anatin'izany rehetra any ary rypiso lelaka akombony ny vavanareo ohatran'le raha matoa anankiray zay ohatran'le mpamadika tato aminay ihany ko zay efa nesorona tsy io mpikambana ny tiako Madagasikara tsony atao zay ataonareo any fi zao omeo azy ny zoan'ireo olona ireo mba tsy ho tara loatra vety tsisy mifanandevo sy mifanalika toy izany tsy misy azany tsony am'izao fotoana itenenantsika zao zatra efa nioaran'ny fotoana zany tsy alika anareo reo olon'ireo tsy andevonareo reo olon'ireo araky ny teniko teo tany amin'ny taonjato fa 7 tany nisy zany olona miasa reo misy ny voafaritry ny lalàna zo zay tokony isitrahan'ireo olon'ireo a de meo azy ny anjarany mazava zay namana fandrizy dia marina niakatra ho ala izy lasa raiky amin'ny 70 miliara ariary moa ny tetibola hita ndray andre matobe ny tanàna raha mbola tsy omena tokony omena ny arere aloavy ny arere an'ireo olon'ireo fa hovidinao lafo rehefa avy eo tsy anao rery fa ireo kipa miaraka aminao rehetra eo tena miteny aminareo fa hovidinareo lafo meo azy ny zony dia ao anatin'izany moa zany ny fomba fanao ny lainga hoy aho ny fihetsika reto olona rehetrreto namana faniry aorpiaino jaina reny nataon'ireny dirikabo ny tany melaky reny nataon'ny gouverneur tany fiatsika mamofady fanapara-pahefana ny lainga marivo tototra atao marina ato ariva de raisiny zareo a ilay teny ataotsika hoe lainga marivo tototra makatsy makary torolera namana zay indrindra dia raha ny fihetsika ve iresako kely ndray miboribory tany fahadimy fa ifampizarantsika eto ary manao antso aminareo ny zay eto amin'ny miara-manonjy MBS ny amin'ny hoe inona moa zany ny antipisiny zao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio mada zao de zao fanakalozantsika vaovao tonanareo fitarainana ary misy tonanareo etaetanareo zay indrindra message vao tonga azotsika momba ny fokotany ny resaka ny ambodratrimo ny resaka lisy-pifidianina sy ny rehetrarehetra nisy tonga ny vatana va ny akazo be maro be de mandray an'ireny isika mandray zay zao kosa ialana tsiny aminareo raha mbola tsy tonga de tsy hoe androany ianareo no miteny de androany le raha tonga de horesahanay eto amin'ny fandarana fa manana ny etiky manana ny adidinay sy ny fomba fiasa ary fomba fiasa napetraka teto zany ny amin'ny hoe amarinina aloha ny vaovao rehetra tonga vo ambara-pabe maso satria tsy mety ny mifamitaka ao anatina vaovao vo nresaka vo ny teny hoe mes information mety ho zay lizy mety hoe tsy fahalalana de mipubliena lizy na mety des information natao fanahinina
oentina asa azona tombotsoa manokana na ara-politika na ara-barotra na mety zay zany no zavatra napetraka eto zao fomba fiasa eto zay ka dia alefaso le izy manao antso izay anisy zao ny tonga ohatra ny voaresako matetika miboribory tany fahadimy satria ao iseonina tena hoe représentatif ave sa mireprésente zay le hoe nitranga misy eto amin'ity fireneny ity fa renivohitra Madagasikara ary arrondissement Beponina indrindra boribory tany Beponina indrindra eto amin'ity CUA ty na ty commune urbaine na Tananarivo ty vao tamin'ny herinandro lasa dia nesoriny Fokontany ny président Fokontany ny olona anankiray na ina ony fa hoe tiako Madagasikara zay moa zany nyresaka nandeha tao taorina ny angom-baovao natao mariny ty mijoroza samy tena fa diso ty andrindra Andriamatoa Solombavam-baoaka sy ny mpiara-miasa aminy voafidy tamin'ny anaran'ny TGV IRD tena boribory tany fahadimy de nesorina ary zany olona izany efa nilanatso-jay aloha fanaovana zao karazana menace so fa tonga ny assistante parlementaire ny Solombavam-bahoaka miala ianao efa manan'olona opetraka eo izay eny ko tonga avy ihany ko ny président Pokotany izay mariako etona aloha fa tsy misy idira ny président Pokotany mihitsy na ny fametrahana amin'ny toerany mpiambina ny sekoly fanabeazana fotsiny ny EPP na aiza na izay eto Antananarivo renivohitra mafisiko tsy misy idira ny président Pokotany ray zay tsy misy idira ny taleha-tsekoly tsy misy idira indrindrandrindra ny assistant parlementaire ny député ary tsy misy idira ny député na kely varavety samy député isika samy mifidimbahoaka ny lalàna jao zay le teniko tany ambolany tany sy firenena tandalàna ve ity tanàna sy firenena sy renivohitra Madagasikara ty tandalàna tsia satria nahoana raha aitsika tsara fa tsika atao amin'ny commune noty avy any amin'ny commune amin'ny alalan'ny anivony BMH amin'ny fitaliavana anivony BMH ny mamoaka noty manao hoe ity ny olona petraka eto de esorinao koa anao amin'ny fotoana zay hitanareo fa mahamety azy zay ihany fa inona ny nataon'reto ekipa ny ty mbola mpitondro reto olom-boafidy izy amin'io menace maraina atoandro hariva fampitahorana vao tamin'ny herinandro iaho teo zany farany niala le olona farany niala resaka tamiko le olona mitaraina tsy anay député zany na kely varavety maninona ny tsy miditra amin'ny fanalana mpiambina na EPP na miditra amina resaka fiangonana satria tsy fahefanay zany na kely varavety aza zay tsara fatatsika vahoaka tsy misy tokony atahoranareo anay député fa ny asanay de eny amin'ny antemieram-pirenena mety ajainareo ve zay amin'ny maha-olom-bofidy anay atreo manao lalàna manatsara lalàna manoditra manao tolo-dalàna zay no asanay de manao tatitra amin'ny vahoaka mihoatra an'izay dia lainga fanapara-pahefana fisandohana andraikitra tsy misy idiranay zany eny amin'ny Fokotany zany na kely varavety fa mitondra ny etaitany vahoaka izay de adidina zay mitondra azy eo anivon'ny antemera-pirenena mifanatrika amin'ny minisitra sy ny tompona andraikitry ny mpanatanteraka mihoatra amin'izay hoy aho teo dia fisandohana fahefana tsy anjaranay managadra anareo tsy anjaranay no mitory anareo tsy anjaranay no mandeha gauche à droite tsy manao intervention na ny amin'ny fitsarana io na ny amin'ny polisy io na ny amin'ny zandary io na naiza io tsy anay zany mitovy aminareo zay amin'izay lafin'izay lazao ampabe-maso fatabahoaka ho fatapoko fatam-pirenena rehefa misy ny solombavam-bahoaka na izy na iza ka manao zavatra toy izany de mbola mitoy ihany ny resaka efa nyresahako teto zay zavatra fa matoy izay mitaky ao anatin'ny fidio ampiaro ny lalàna tanterao ny fampanantenana nataonareo ministry ny aty-tany ny fandimby teo nanomboka tany amin'ny ministry ny aty-tany tsy tianonona anarana mifandray amina resaka écran plat Andriamatoa lasa ministry ny aménagement territoire amin'izao fotoana zao tonga amin'io ministry ankehitriny io tanterao rea ny fifidianana fa manao zay tiany atao ane ny solombavam-bahoaka sy ny olom-boatendre ny olom-bofidy mpanaradian zao TGV fitorana TGV zao mba tsy hotara loatra mba tsy tena horingana sy potika tanteraka zao resaka hoe fihavanana efa tena hoe marefo am'izao fotoana itenantsika fiarahamonina efa tena hoe marefo mikorotana atsaro ny fomba mamoehatra ataonareo de lasa mifampitory ndray izy samizy io ararahany TGV fa ndresahako teto zay mena sena le izy any amin'ny tele rehetrarehetra any fa maninona ony avoaka fa hitaraina eny amin'ny ordre ny avocat ngiasy olom-bavam-bahoaka mivady
fa misy tsy fanajana nylay hoe asana secret de l'instruction na le tsy ambaratelony zay le fanadiny ary le rangano notifie n'lay président mifokotany manaja lalàna ve zay fa nga tsy ny chef district ny tokony ampiatso azy inona no ataony eny ambondrina mpanatsona ho azy eny de ianao manambarany amin'ny ainao manjery andre matosony mbavambahoaka fa esoriny ianao mialy ianao aiza mifanarandalàna am'zany aiza ianao raha mato chef district ary ny zavatra rehefa eo reo am'izao fotoan'izao de mitory daolo izy mianakavy atosika ilay solom-bavambahoaka itory ny chef district misy vavolombelona mboamboariny any miteny aminay daolo nge président mifokotany any am'boribory-tany fahadimy fa aprisihana itory sy joro vavolombelona tsy marina anao an'izao sasao mety misy ny marina alohan'ny fitsarana no ananina azy fa ny fampiasana ny fitsarana sy ny rafim-pitsarana ny fampiasana nyreo mpitandro ny filaminana ampitahorana sy ampirorona io ny resahana te tsy président valomanana many amin'ny hoe filoana tokotima terrorisme d'etat no ataon'ireo ary zany ny santionany zany mitrangy any am'boribory-tany fahadimy zany ny any ampako ny efa miandry azy any am'le aina manjery tsy miakina ray zay no voany zany efa miandry azy ko ny any fitsarana hafa fa aloaloha andeha ty ray ty za samy teny aminareo reo fa nananay dossier ianareo mianakavy reo fa zany hoe mitovy amin'ny fitoriana nataon'ny conseiller municipal Clémence izay tsy mbola nanomboka akory ny fanadiadinana andre matobe ny tanàna mitovy am'izay ny fanananay dossier momba anareo mianakavy reo hatramin'ny solom-bavambahoaka mbola man'ny immunité marina moa ve izahay amin'ny masolom-bavambahoaka de tsy mihetsika la izy zany ny tadiavinareo ady ve le tadiavinareo hoe tsy zay ny tokony fanaovana politika dia rehefa tsy ady ny tadiavinareo aza manao fitsarana mitanila tsy toritoriana lavo ty olona satria hoe za solom-bavambahoaka za solom-bavambahoaka dia za justicia de toritoriana fatany zao misy firy namana efa nigadrainy io ny raha namana io mpiara mitolona sy mpiara atoko amin'ray amina zavatra tsy mitombona sy tsy misy lohany sy vodiny akory ka oaka zay rea mbola azo sary zany voatahiry zany andre mato solom-bavambahoaka inona fepetra-mbany raisinareo tany amin'ny rafitra ambony ny lehibe na nivon'ny atoko na inareo mpitondra fanjakana ministre intérieur tsy misy raha anatinareo fa mbola arovanareo lay olona tena hoe ataoko hoe tsy manjary indrindra ao anala mahitsy tanàna vo mainka nampiakarinareo filoam-pokotany mbola veriko eto zay mandra-pipetraka andre matoa andro rajoely leo am'fitondrana tsy maintsy ho averiko eto zay io ny tena fositra io filo lefitra ny fokotany anala mahitsy mitovy amin'ny filoam-pokotany any raisoro mitovy amin'ny filoam-pokotany na asana ny akamarono zay nitendreny eo de TGV ary valiny zany fa misy message ato ny fanakalozanareo message fanakalozanareo sy ny vava nataonareo mandritry ny passation hoe tsy TGV no fa lasa anao mandeha fa tsy maintsy TGV no mipetraka eto zany re olona ny zava-misy eto amin'ity tany tya de mbola isay laza jerefa nidira ny fiangonana angom-baovao eto ampelantananay ny TV raha nitsofoka tao io ranamana io hoe andamina ny imposé ny heviny sy ny fijeriny izy ny tena nataony tao ny andany izy ny nalehany tao na tonga ny reny korotana lasa isaky ny alady mpitandro filaminana tokony andeha hiaro ny vahoaka sy mifananany de noho ny fanapahan-kevitra zay mitanila ny raisiny tenivon'ny préfecture de police na numéro récépissé na de mbola tsy nisy ara fampitahana ny PV zao miteraka korotana eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy zao mialatsina fa voatoniko la izy manana document sy dossier maro zay mahakasika an'izany sy ny fijoroana vavolombelona ta inona ny olanareo préfet de police préfecture de police raha verina any fotsiny io de ampirina anao andre matosiny bavambahoaka miprima ndana mizara zinga mizara so zara so mizara gâteau tsy maninona zonao zany na tsy asatsika ara fa izao inona ny sary satria roapolo raika amby roapolo kay ny elanelam-bato teo am'le voalohany sy faharoa 7000 ohatra tenengo ohatra hoe 7421 ny ray de ny ray 7400 zay ny elanelany voalohany sy faharoa tena zay fa le chiffre fotsiny tsara fa 21 voix ny elana de miparitaka amin'ny vato efa niteneniny zareo reo satria eto ampelantananay ny fitanana tsoratra natao ny mpivady tany Jesosy mamonjy Jesosy mamonjy io fifidianana ny zavatra tsotra tena verina ny fifidianana de aramaso de tsy mila mpitandro filaminana tsony fa olo-kendry reo zay pino am' Jesosy mamonjy zany fa ny nataonareo de miaro nataon'lay solom-bavambaoaka hoe ny andany tamin'ny andanina izy
efa itenefa fa nisy tsy tomombana ny fifidianana natao ary le raha tsika nahita nge tamin'ny fanatrehana tamin'ny nisy ainao manjery ray nandray an'ny préfet de police sy le solotena avy eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy piny tao dia hoe fanazava teo amialatsiny a fa ohatrany tsy de nahita valy loatra ianao ndre mato préfet ohatrany sahirana ianao satria nijery an'izany fandaharana zany izay ka dia zao ny sosikevitra aminay hoe raha eo anatin'ny olana tokony ho lamina dolo zany rehetraretra zany satria ny tsy foandranamana justicien'ny tanàna le raharaha de vao mainka naneny saoana fa izy mieritreritra araky ny teniny raha mipotakara manonja izy vao mainka fa ranomasina fa zay ny tsy foany ihany koa lasa nisy voyatra amin'le ranonampango koa dia zany rehetrarehetra zany ohatra ratsy omeny eto tsy fitaizana ratsy eto amin'ity firaka mandraisany raikitra anareo anivon'ny ministèrany intérieur anao tena voakasika zany rehetrarehetra zany anao koatry ny fanakatsakanana anay any am'izay toerana tiana ialesy tiana idirana lalam-panorena araky ny tegny teo no mamea anay izany zo zany satria atoko mijoro ara-dalàna ny tiako Madagasikara ary mbola andeha zao tsika andeha foana zay na sakananareo are ary vao mainka ho betsaka le toerana le a Satria- hitanareo mola izy izy tsy akoatrany eo lasa mpanohatra rehefa aveo fa io maty io atoko io io atoko io levina io raha vao tsy eo amin'ny fitondrana tsony andre matoany rajoelina zako mino an'izany zavatra resahako zany ravy io satria ny orona teo ambonina fasiky ny za tsy tiaka ohatra anatin'ny baiboly moa fa ny orona teo ambonin'ny lainga sy ny fitaka io a marefo a tsy géant zany au pied d'argile fa kely a saritsary ivelany ohatrany nahalehibeany io fitapitaka sy fake news a sy resaka lainga marivo tototra noho ny jorony io a dia ravy io a raha vao tsy eo amin'ny fitondrana ntsony a Andriamatoa Andry Rajoelina ho tantara sisy raha ho tantara akory ary tantara ratsy tantara ratsy tantara ratsy namana faniry fa lasa de lasa ny fotoanatsika hamarana azy tsika anatin'ity fandarana ity fa nirarintsika fotsiny amin'ity herinandro ity a miandro ny fandaminantsika zany a any ampitan-dranomasina any nahalasana ny reine Elisabeth II moa zany a de efa mandeha ny fombafomba samihafa ao anatin'ny 10 andro a ny amin'ny anotreany azy hatramin'ny fanalean'andro izay de nirarintsika aloha zany a ho totosa somatsara zany a de mandeha ireo condoléance samihafa zany a ary efa nanao an'izany filoha Marc Ravalomanana de miezaka misy ireo parlementaire maro samihafa ho taterina amintsika moa zany rehetrarehetra izany fa hoy fotsiny sika hoe engane ka tsy hisy mpitondra malagasy solatsolana andeha handevina ny reine Elisabeth II indray kanefa tsy nahatsiary korona tany kongo ary tsy nahavita ampisaona firenena zay fotsiny ataontsika engane ka tsy hisy mpitondra malagasy solatsolana any Angleterre any ndeha andevina amin'ny mpanjaka vavy kanefa tetsi-kongo ara sady tsy nahavita namindra ny tongony teny ny tsy nahavita nanao fisaonam-pirenena laza ny metsara velatsy ihany zany satria ny misaraka tany zany tena mafy ho an'ny voaka malagasy indrindra moka zavatra tena tsy araka ny tokony izy na lasa azy mamarantsika député fetratra marin'izay ary ao anatin'izay ihany koa resaka fifandraisany raisam-pirenena de ny rahantsika nahita tany amin'ny fampahalalam-baovao tany makasika ny hoe mety ohatrany efa mandrangaranga sazy ve reo firenena tandrefa na makasika ny mihitsy zany adevy zay indrindra de ho hitatsika eo ny toyany ka zay araky ny tenenina manafaniry aza mitonantonana raha ohatra ka mbola misy vola tokony ho alefa anampina ny sosialy bahoaka zay tena sahirana ireo niaran'ny fitifirana tsy aradrariny ary nahafatesana praitany razana maro tany amin'ny nikongina mijanona janona eto tanàna fa mamenatr'olona zay aza mitonantonana any a aza mitonantonana any mihitsy ary efa nilaza ary ianareo inge hoe tsy mila an'ireo mpamatsy voly tsy mila an'ireo firenen'ireo tsika fa vita teny raha ndratra nambaran'ireo aloha de tena tsy haiko mihitsy fa de efa vivombola zao ny azo 31 millions de dollars nazy tamin'ny FMI 14 millions d'euros ny azo tamin'ny bady mamenatra andre vivombola sisa le azy de le miao kely eo any le vivombola fireny de tady dio tsara ary vahoaka malagasy miaino an'izao fandaharana izao ary pitapita ho fantatry ny vahoaka hafa rehetra manao hoe ireny de efa zavatra mandeha ho azy efa fanampiana mahazatra sitrahany firenena malagasy mitovy amin'ireny le côte-part zay hoe anjara efa sitrahana ny tsy fanatanterahana an'izay sy ny tsy fahazahoana an'izay raha no tokony ahagagantsika amin'ny mampitondra amin'ny firenena malagasy araky ny teniko teo dia efa fanampiana mahazatra raisina mahazatra reny ohatran'le côte-part hoe averiky indray mandeha dia ny tsy fandraisantsika an'izay sy ny fisitrahana an'izay a no tokony ahagagantsika ka izao okazay le friariany okazay le fidedahana lavity le oeraoera satria tsy mahalala lay vahoaka fa ny zavatra nampanantenaina tanterahana hitanisa kely tsika andonge de ifanao pingpong tsika amin'ny rahalahy
aiza le 400 mégawatt nampanantenana anatsarana mba hoe hofoana zany ny délestage aiza ny RN13 sy ny RN44 fa io efa firy taona hatrany toa tsy mety vita hatramintsika miteny zao RN44 miandra le deuxième tranche le famatsim-bola ny banque mondiale aiza ny usine na éthanol ay iny alefaso aiza le fanaovana jus any Manakara aiza daholo io le orinasa anao an'le iny ta théorine fa le orinasa le hanao panneau solaire tery avaradrany tery ny député Jerry manko ny tokony nanaovana anazy mbola nisy an'zany reo izy ireo fa de anjarantsika mpijery sy mpanaraka ny fandarana hoe ny orinasa manao jina le tsy Manakara ny orinasa panneau panneau solaire ny kilao any vary teo ny nanomboan'ny fandrendrena saim-bahoaka ny démagogie sy ny fanjonoana le pilokakana natao an'le vaoaka hoe 10 ariary ny kilao amin'ny vary hony tamin'ny 7 reo no nanela an'izay zavatra tsy ho tanteraka zay 10 ariary ny litre any mpale de sport any andafy eo fianara ohatrany any andafy any fianaratso ny force one namidy de 10 taona tsy mividy vary ohatrany tsy nisy ary le tsy fahalalana faran'zay mampanongo tena de coton de Tuléar ho ambolena tsainy alika nge zany ory vaoka alika le fotsifotsy le misy ka tsy haino le izy magaga mitsika olympique ny orinasa isaky mifaritra firy ny orinasa any aminareo any mba manontany teny izay hoe firy moa ny orinasa any aminareo rehefa namotika an'le orinasa ny filomarika Ravalomanana de tokony nanangana orinasa hafa fa tsisy aiza le Artemisia hoe $3000 ny taonina raha tsy diso fa matsy an'izao tontolo zao mahita ve nareo any amin'ny faritra tsy fantako aiza misy an'io tsy mila mpamatsy vola hony isika ary tsika no mpindram-bola ny Comore zay moa mbola tsy voasoratra eo de aiza le tramway le teny ambony sambo so de fa rendrika bobatisation izy raha ohatra ka izay de vitefetra fa raha ireo any navita ohatran'ireny re teteza ny Kamoro navita reny lalana zany lazaina andriamatoa any Rajoelina mantsy fa 10 taona de simba 2 taona jerevy ny lalana midina amin'ny atao rue Romain des Fossés imidina amin'ny hôtel Palissandre iny reny ny asa tanany fitondrana Ravalomanana ary mbola mijoro impeccable mahita lavaka ve nareo amin'iny 4 taona jerevy ny tapiny orombe andriamatoa filoha mbola tany izay vao valovolana lasa izy hatramin'izao tsika miteny zao mbola ao efa misosasosa tsara de mandeha 10 taona lasa maheriny nanaovana an'ireny lalany reny bypass fa ty lainga re raha ohatra ka niala teo amin'ny fitondrana volana septambra 2024 zay tsara fantatra ny vahoaka malagasy ny filora Jean Mampianina ny volana aogositra no lansena ny projet lalana ambilobe mandeha voimary io de amarika andapandray izao ny antsoy ny anapandray raha tsy vita grave tena grave tsy lava tso raha labe ozy izy de vite rambo zay fa maro be io zavatra resana aloha mitandrina tsara tsika vahoaka misaina tsara de vitefetra de ny farany hitondrako fanentanana de makasika ny atokotiko Madagasikara sy ny aty anivo ny fanoherana ny fa resaka isy namana faniry teto ary resaky ny namana zay fandeha atoko manana pitarika atoko manana rafitra ary atoko manana fitsipika mife azy zany atoko tiako Madagasikara izany vofe an'izany izahay rehetra ato na inona ndraikitra isy toerana iato na mbro politika na solom-bavambahoaka ka ny fitenenana ato anatin'ny any hainao manjery ny amin'ny hoe misy ny fanangonam-bola na fandrotsahana izany any amin'ny compte any amin'ny banky any dia toeriko apabe maso fa tsy misy izany ary tsy tapaky ny bro politika tsy malala an'izany ny filoha Ravalomanana tsy nitapahana teo nivon'ny fivorian'ny solom-bavambahoaka tsy nitapahana teo nivon'ny bro politika ho ia teo ka dia mampafantatra tsika vahoaka ny amin'ny hoe ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada dia fandarana dia mijanona ho fandarana fifaneraserantsika fampizarantsika vaovao ary fanakalozan-kevitra hitondrana famakafakana zay no andraikitra sy asa napetraka ho an'izany fandarana miara-manonja izany tsy atoko politika izany tsy vovonana izany tsy nitsinta fa zao ny manao ny politika efa eo ny rafitry ny tiako Madagasikara zay fanilazaiko teo ny maharadalana azy ny récépissé voasoratra anao amin'ny registre ny ministère ny atansi ny sisa ananana récépissé ara-dalàna fa tsy anjara ny miara-manonja velively ny mitaky vola ny fahasairana ny vahoaka rehefa tsy hita zay anaovana azy mbola tsy misy zany atao hoe club de fan na atao hoe fikambana ny mpanohana na ny pakafy zany fandaran' zany fa afaka miditra nefa zay maniry hiditra fa misy ny fepetra
zay apetraka toy ny hoe filazana zavatra maropototra voamarina ary tsy manaratsy sanatria na izy io na iza na ato anatiny io a na ny velana na ny mpitondra na ny fanoerana na ny mpanohatra fa dia hoe amafisiko zay a mitandriny isika ary tsy tompona andraikitra izahay amin'ny mafolohan'ny vondrona parlemantera tiako maty zany hoe mpitarika ny solombavam-boaka tiako Madagasikara nanaovako an'izany fanambarana orentsika eto amin'ny miara-mononjy izany raha misy ny fanindrinareo anampiny atoko tiako Madagasikara na ny RMDM tsy misy afa-tsy ny eny faravohatra sy ny mandalo eny amin'ny foibeny belery ianareo a maka ny vaovao sy ny fombafomba rehetra afahana manao fa raha tsy mahazo alalana na birao politika sy amin'ny mpitarika ny atoko a tsy azo ataony manangona vola na amin'ny fomba ahoana na amin'ny endriny ahoana ka dia zay a no namaranako ny anjara fitenenako sy mifandraisana anjarako namana faniry satria ny fotoana efa amin'ny firy zao eny amin'ny 12 mety asa raha mbola meny namana faniry minitra vitsy a ao anatin'izay hoe fitakinana efa ampy zay aloha andrasantsika ny amin'ny fotoana manaraka satria tsy ho tapitra mihitsy a raha izany hoe fitiavana te hitondra ny vaovao a sy ny anatsarana fomba entina manatsara hitakina amin'reto tontolo reto anatsarana amin'ny fiainana voaka malagasy ka dia ao anatin'izay no ametrahako ny veloma mandrapiresaka mandrapitafa atsika rehetra manaraka ny fandara miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Madea ary ny tandrematsika satria betsaka ny mpamitaka betsaka ny manararoatra indrindra moa reto entanivon'ny fitondrana sy manao fanapara-pahefana de akotsika tsy ho voafitaka ireny olona ireny fa atrehantsika ny fiainana ary modely tsara ny tiatsika apetraka ho an'ny taranaka dia mandra-piona mandra-piresaka ndray a toboky lasy toboky vavy misaotra ny teknisiana misaotra ny rehetra nandray anjara ny amin'ny fampitanana zao fandarana miara-manonja izao eny ary de makasitraka tsika ny Rina Arabe Mananjara ny teknisiana Motarson niaraka tamintsika teo ny solombavam-baoaka fetra Rahalamozafo Mololona mitondra an'izay vaovao fandalinana fanadihadiana samy hafa sy ny tsara ho fantatra izay betsaka ny afatra avy any amintsika ny vaovao avy any amintsika de mitrandraka an'ireny izay de rehefa vita ny fitondrana de hoentina eto anivon'ny fandarana zay satria ny fampitaizana ny fampizaram-baovao ny tondrana fanadihadiana no na lehibe tsika ary mba hafana ihany koa mamoaka Madagasikara ao anatin'izay olana sedrany izay ary ny amerenana filoha Marc-Ravalomanina sy ny antokotiko Madagasikara eo amin'izany fitantanana ny firenena izany de makasitraka tompokolahy makatelina tompoko vavy